Misotranao miaraka amin'ny Miara Manonja amin'izao fotoana izao ary dia manasanao anaraka izany fandarana izany ary dia manantitra ny araba ao mba ampirarintso antsika menakavy araka nefa ambarantsika hatrany teny hoe araba izay tsy ataontsika eny amoron-dalana satria lasa poan'ny vorona fa ataontsika araba ny manjakamiadana dia samy mahazo daholo ny lafivalo sy ny ambany lanitra izay no hoe tompolasy sy tompovavy fa misy ny vahiny tonga eto amin'ny Miara Manonja amin'ity fotoana ity omalitsika dia nanao be fiavy ny avy any Toliarany ary dia somary hanavaratra kely sika dia ny avy eo amin'iny faritany Fianaratsoa indray no hiakatsehatra eto zany ny amin'ny faritry matsihatra ambony mbola ho hitantsika eo ny votoatiny arahana amin'ny vahintsika fa mialohany tena nomboana amin'ny fandarana aloha dia misy ny tsetsatsesa tsiaritra tsy maintsy tenenina satria dia ao anatiny izao atao hoe fisafotofotoana eto amin'ny firenena izao dia mbola misy zavatra hafa ihany koa manampitrotraka ny tiano tenenina dia ity amboteazy ity tamin'ny maraina teo dia enjana ny amboteazy nanomboka tamin'ny enina sasany amin'ny fito ary ny tao aoriana zay dia mbola niainana zany amboteazy zany amin'iny magro bioririky iny atamena mpakaty analakely iny akazomanga rehetrarehetra iny vokatra ilay hoe fandaminana moa zany izay natao fandaminana zay everina hoe anatsarana zavatra sy anamaivanana ny atao hoe fitoanana kanefa dia atao hoe ny zavatra mbola mifanohatra amin'izay aloha no hita sy ny ainany rehetrarehetra tamin'ity maraina ity raha ny teo akoron-drano zao dia maro ny pôlisy eo ary tena manao zay hoafany mihitsy ny pôlisy amin'ny fandaminana n'ilay fifamoivoizana satria nisy fiovana zany ilay lalana eo amin'ireny faritra ireny aty Atamena sy Akoron-drano Akazomanga sy ny sisa iny manao zay hoafany ny pôlisy zany fa tsy dia mahofoka firy aloha satria ny fiarakodia ihany koa dia maro ny samponiny eto Antananarivo hitantsika fa mihoatra ny telo tapitrisa amin'izao fotoana izao ka iny zany dia tsetsatsesa tsiaritra iny satria betsaka tompoko ny tara tamin'ity marain'ity ary dia sy vokatry ny fahatarana dia mazava loatra misy fiatraikany amin'ny toe-karena zany na tiana na tsy tiana raha tara 10 minitra ianao na tara 10 minitra isaky ny miditra miasa rehefa tambatrao zay mandritry ny herintaona dia mety tonga hatrany amin'ny ray volana zany hoe lasa ray volana zany ianao tsy miasa dia misy fiatraikany amin'ny toe-karena zay sy any amin'ny sosialy mbahoaka ihany koa misy fiatraikany amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ka rehefa misy ny fanapahan-kevitra dia ilaina lanjalanjaina tsara mihitsy ary mila mijery lavitra fa amin'ny tahaka an'izao zany dia manahirana aloha fa dia betsaka ny tara tamin'ity maraina ity raha nakaty amin'ny studio zao dia mbola maromaro ny namana tarany amin'iny faritra varatra iny zany raha ohatra ka zay no raisina ohatra tsetsatsesa tsiaritra tsy maintsy ny tenenina iny fa hiditra amin'ny votoatin'ny resaka isika araka ny nambara teo dia ny avy eo amin'ny faritry matsihatra ambony no miakatsehatra voalohany eto amin'ny Miara Manonja Andriamatoa Rabenmanantsoa Benjamin fantatro maro izy hoe benja tsisy tsy mahafantatra an'izany raha ny amin'ny faritry matsihatra ambony any sekretera jeneraly ny rodobe mpanoatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara izy ho an'ny faritanin'ny Fianaratsoa ary mpandrindra ny tiako Madagasikara ao matsihatra ambony zany hoe matsihatra ambony zany dia misy distrika maromaro atao hoe misandrahaka be Isandra Vohibato Lalangina Kalamavony Ambalavao Ambomahasoa miaraba anao tompoko Miara Manonja ya miaraba Rina Rabe Mananjara miaraba ihany koa ny mpanaraka ny Miara Manonja eto Madagasikara sy ny any ivelany indrindra isika mpanaraka ny Miara Manonja ao amin'ny faritra matsihatra ambony isorana amin'ny fanasana moa amin'izao Miara Manonja ataontsika androany izao eny ary zay no hoe Andriamatoa Benja fa raha vao miresaka an'izany hoe Fianaratsoa zany dia ianareo anisan'ny nanatrika an'ilay fikonan-doha pirenena izay nikarakarainy ny mpanohatra teny amin'ny baibasy nanaona aloha ny fiainana an'izay aloha ety ampiandohany firinareo no ny ainga avy any dia nanaona ny fikarakarana rehetra sy le natonga ilay fanapahan-kevitra hoe andorangao any Antananarivo mihitsy fa tsy petrapetraka ty Fianaratsoa ty ahoana momba zay ny momba an'izay moa dia vita soa tsara tokoa ny fikaonan-doha nataon'ny rodomben'ny mpanohatra eto Madagasikara anisan'ny nanana solotena amin'izany ny faritany Fianaratsoa resaka hoe faritany satria amin'izay maha-sekretera jeneraly ny rodomben'ny mpanohatra ao amin'ny faritany Fianaratsoa zay dia nisy délégation eo amin'ny 20 mahery zay
avy any amin'ireo faritra anankidimy mamaritra ny faritany Fianaratsoa, ao ny Vatofafitonany, ny Atsimo Atsinanana, ny Orombe, ny Haute-Matsiatra, Amoronmany. Nisy délégation nareo avy any amin'ny distrika zay tsy voatanisa moa satria maromaro. Raha miresaka n'izay atao hoe inona ny ambiance taty amin'izay zavatra natao tao anatin'ny roa andro zay ny zava-dehibe dia reny fehi-kevitra efa hitantsika tamin'ny anjery manontolo reny nisy fehi-kevitra mafonja makasika an'izay hevitra maro no nipoitra tao anatin'izay ny zavatra tena marina ny atotena izay ny atotena tsy nisy hoe mena vola fa ny atotena noho ny fitiavana ny tanindrazana zany sy ny hoe andeha mba aneo ny hevitra satria fikaonandoha ny olona tsy mitovy fijery amin'izao fitombana mpanjakana zao zany dia anisan'izay ny mpikatroka ao amin'ny RMDM iny moa jejajejatsihatra tsy maintsy nyresana fa hiditra amin'ny votoatin'ny resaka sika aloha tonga dia tsika hoe resaka sosialy aloha manahoana ny fahitanareo an'ny sosialy ary nisy raha teo ny fehi-kevitra momba ny sosialy tao amin'ilay fikaonandoha iny ia ny nisy tokoa zay resaka momba ny sosialy zay raha resaka sosialy boka tsika dia zavatra maro no voaresaka ao ny fahasalamana ao ny fanabeazana maro isan-karazana fa ny resahana fotsiny aloha manankiray dia ny hoe mahakasika ny vidim-piainana miakatra dia miakatra ny vidim-piainana indrindra amin'iny faritra Matsiatra ambony iny raha resaka fotsintsika ny kapoakambary any amin'ny 500 ka hatrany amin'ny 700 any ny kapoakambary izy io misy fotoana amin'ny fiakaram-bokatra tokony midina any amin'ny 300 nohatr'izay fa tamin'ity taona ity zany tsy nidina mihitsy io zany tokony hojereny fitondram-panjakana akaiky satria menomenona ny vahoaka ho avy zao ny maitany ho avy ny varatrandro moa ny fitenenana an'izay zany io lafolafo kokoa zany ny vidim-piainana ka io zany ny mila tokony fehezin'ny fanjakana mialoha mahakasika ny vidim-piainana akoatra ny vidiny PPN ny zavatra ilaina andavanandro ny menaka ny siramamy ny lafarinina anisany mampikaikaiky ny olona ihany koa am'izao satria raha jerentsika ny mponinao Matsiatra ambony eo amin'ny 700 eo dia tatsaha mpamboly ny resaka vidin-jesika tena mampimenomenona ny mpamboly zay resaka vidin-jesika izay ka io zany tokony jeren'ny fanjakana akaiky hoe ahoana ny ampiananany zay resaka vidim-piainana izay satria anisany mampinainaina amin'iny faritra iny anisany faritra mpamokabary ny faritra Matsiatra ambony raha tsy misy zay resaka zezika izay dia hitako hoe ho sahirana ihany tatsaha dia ahoana ny ainan'le tantsahan'le izy zany zao raha ny nareo manao an'le fambolena tanatohatra ny tena mampalaza ny any amin'ny faritra iny ahoana ny iainan'le tatsaha mihitsy zany zao vokatra izay dia ahoana ny vokatra izay le hoe ataontsika hoe fiakaran'ny vidim-piainana izay marina hoe ny tatsahany taloha rehefa amin'ny fotoana fiakaran'ny vokatra izy dia mametraka manao tahiry izy dia any amin'ny fotoana mahalafo ny vokatra izy vao mivarotra fa amin'izao fotoana izao na ny vokatra any amin'ny tatsaha rehefa tsisy tsony izay ny hita hoe ho mafy mihitsy ilay vidy toy ny vokatra tokony atao masom-bolo no tao amidy ny zavatra atao masom-bolo satria fa izay ilay fiakaran'ny vidim-piainana lafo ny resaka savony ny menaka koatra zavatra filainy tatsaha moa ny siramamy ny kafe reny zavatra rehetra reny zany ao anatin'ny PPN dia hita hoe sahirana ny tatsaha ao anatin'izay zany hoe fa hita misy fiatraikany any anatin'ny vilan'ny vahoaka mihitsy zany ny fahasairana amin'izao fotoana izao dia tao anatin'ilay fikaonandoha zay ahoana zany ny amadihana an'izay ao hoe tena tafapakany amin'ny vahoaka satria manana ndraikitra ihany koa nareo avaty ny zavatra resahana moa tao anatin'ny fikaonandoha nisan'ny fehi-kevitra zay dia ny zavatra misy dia ny hoe fanesorana ny tompona ndraikitra eo anivon'ny gouvernemanta mahakasika an'izany resaka sosialim-baoaka zany ohatra ny ministry ny ataontsika hoe ny fambolena ao ny ministry ny varotra ny fehany zany vidinetany zany zay moa zany dia hoe mila ravana mihitsy aloha ny gouvernemanta izy ny olona mety havitan'izay satria nandrasana zay tao anatin'ny fotoana fohy mihamafy foana ny fiainan'ny vahoaka zany ia akoatran'ny hoe vidim-piainana nandeha nakatianareo lalana ereny sety taloha izy io tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana reny eo amin'ny adiny 7 reo Fianaratsoa mankaty zany na mihoatra kely zao adiny 10 eo amin'ny adiny 10 satria raha miala amin'ny 7 maraina anao dia any amin'ny 10 ihany vao tafiditra aty Tananarivo taloha nefa tany amin'ny 2 na amin'ny 3 any zany hoe ny lalana aloha tena potika manomboka ho varatra an'Ambositra io moa zany zavatra misy reny ataontsika hoe tompona ndraikitra ara-panjakana ohatra ataontsika hoe ny filoham-pirenena ny prime ministre nera makany Fianaratsoa mandeha roplanina izy mandeha hélicoptera fa ireo olona mikirakira ny lalana io isan'andro ohatra ny solombavam-bahoaka mety misy koa ny ministra mahita n'izany faratsy ny lalana zany tokony atao lara-pahamena indrindra ny lalam-pirenena faafito
mampiteny rery ny olona mampiasa tomobile manahoana ny zurany tomobile manahoana ny zavatra ny fotoana lany eny an-dalana ho an'ny mpampiasa lalana tokony hojerena tany amin'ny andro ny tondrandra valomanina moa zany hitantsika hoe vita tsara iny lalana iny efa naharitra koa moa zay fotoana zay mety misy ny fahasimbana fa hatrany etapin'ny olombe hatrany fianarantsoa mihitsy ny etapin'ny olombe vita tsara kapotika tsisy io moa zany taloha misy le hoe fond d'entretien routière na ny fer tsy haiko aiza reny amin'izao fotoana zao reny no azahoana manatsara ny lalana tsy haiko moa zay andrasan'ny fanjakana fa mbola any amin'ny faritra varatra sy ny tsinaniny iny no mahavarinan zareo fa tokony hojerena aingana ihany koa ny lalam-pirenena fa vita manana olo manga maro iny faritra atsimo iny maro ny olona mody amin'iny mivezivezy amin'iny tokony hanao tatitra n'izany any amin'ny tompona ndraiky fanjakana sy ny tompona ndraiky tsy isan-karazany hoe tokony amboarina ny lalam-pirenena inona ny tena zavatra azo tsapain-tanana ankoatrany hoe fahasimbana amin'ny fiara amin'le faratsy ny lalana raha miresaka ireny setitsika izay mandalo tsara mihitsy amin'iny faritry matsihatra ambony iny inona ny tena fiatraikan'izay amin'le fiainana isan'andro ho an'ireo mponon'ireo ankoatrany hoe fahasimbana ny fiara ny zavatra hita ara matetika le lalana ny famambokatra moa mazava azy raha vao lalana zay manona ny vitim-bokatra mora satria mety mitobaka ilay izy tsy misy mpanangona firy dia mety misy impact any amin'ny fiainan'ny mpamboly zany any amin'ireo vahoaka izay manamorona ny lalam-pirenena iny ny ataontsika hoe tsy resantsika ny fahasimbany fiara ny fampiasana ny fahatarany fotoana fa hita ihany koa zany hoe mety be ny vokatra mety salasala ihany koa ny olona amin'ny famoahana ny vokatra zay hoentina ny toerana androanana ka ny teny ianao hoe maro ny olomanga faritra misy anao fampanantenana be dibe ataontsika hoe tao anatin'ny 5 taona fotoana fara maro ny fampanantenana tenenina taminareo tany mahoana ny fandraisan'le olona nireny amin'ny faritry fianaratsoana ny etapiny raha mifaritry fianaratsoa indrindra raha tao mifaritra tomatsiatra zany anjara hitako dia betsaka ny fampanantenana natao tamin'ny présidentielle tao ny resaka hoe anao zinina fanodinana zezika nasasy ireo olona zany satria araka ny teny teo mpamboly nefa hatram'izao rotaona sy tapana tsy misy ny hoe usine fanaovana antony herinaratra alaina masoandro na panneau solaire tsy misy ny fampanantenana anao building tsy hitsa betapeta fampanantenana ny fotodrafitrasa maro mety misy manao eny anelanelany eny fa misy ara miato an-dalana tsy haiko nano ny antony inona ny mahatonga an'izay fa misy ohatra zao hoe eo afianaratsoa eo akaiky ny makroa dia misy birao ny ataontsika hoe polisy dia hitanay amin'izao zany dia miakitra zay hoe inona ny anton'izay nefa niazakazaka be fanaovana an'izay maro fotodrafitrasa misy ny sekoly manarapenitra ny EPP misy miampy ihany koa ao tapitranana ny fianaratsoa misy ny any amin'ny fandrasa zay tsy mifanaraka akory amin'ny filanontonina fa mety penidina vety ambony nefa ny filanontonina ohatra hoe fotodrafitrasa barazy tohatrandro nefa ohatra hoe lakilasy na komina na mety hôpitaly zay ny mamaky amin'ny fanjakana misy zatra mifanipaka amin'ny filanonvahoaka zany reny ka tsy haiko hoe zay ve ny lara-pamena sa tenidina vety ambony nefa ny filanonvahoaka tsy mifamaly amin'izay filana resaka fahasalamana ohatra marisarisanareo any fianaratsoa tsy salama ty moa covid mamely any ty fahasalamana amin'ny ankapobeny betsaka fomenomenoma raha ny eo amin'ny faritry matsihatra ambony raha resaka fahasalamana moa tsika tao anatin'ny taona anankiroa zany tao anatin'izay ataontsika hoe resaka covid-19 zay anisany toseny faritry matsihatra-bony ary anisany voaray foana ao anatin'ny fepetra amin'ny fikatonana zany amin'ny fiovoana misy tokoa ary somary roboroko izy niezaka moa rehetrarehetra tao anatiny ny zavatra tena mampatahotra raha ataontsika hoe ty variant delta ty mifiditra eto Madagasikara sy anatin'ny vava ny olona any zany matoky izy tsy mampiasa kasibosy lasa ny fitandro filaminana ndraika mila fanentanana endana be zany aingany moa tsy ho tafiditra zany ataontsika hoe ny variant delta zany fa raha ny any amin'ny faritra matsihatra-bony zay matetika tosé foana amin'ny fivona reny ny amin'ny fahasalamana zay mbola misy moa zao tamin'ny herinandro lasa izy dia dimy miditra hôpitaly voan'ireny corona zay ny zavatra misy faharoa ihany koa dia eo amin'ireny fitsinjarana ataontsika hoe misy ny fanentanana ny vaksiny somary malaidaina ny olona tao anatin'izay vaksiny zay satria tany ambony lohany dia hoe zao posaro reto olona reto tsokazoko
olona rehetra reny zay vetivety teo tao anatin'ny herinandro tapavolana mivadika karazana hoe zimy ohatry ny valopolo taona na mpisalasala be ihany izy iny vy moa zany efa hitantsika aminay anao manjery hoe misy ny lamilamo avao hitantsika eo hoe ahoana mampisoty ny olona tao ariny reny fihetsika nataon'ny filora valomana reny sy ny olom-boafidy sy ny olona rehetra mpanaradia azy ohatrany manomboka taitra koa ny olona amin'ny président valomana ka miresaka sosialy any sika andriamantombenja sosialy-bahoaka veriverina foana izy io hoe tokony atao azao tokony fampanaterana be lehibe kanefa tsy arak'izay ny zava-misy raha ny nambaranao teo dia miainginy zany ny taria bypass iny nisy an'ilay afehikevitra raha ny resaka sosialy manahoana ny atao hoe fiandrasan'ny olona zay fehikevitra raha resaka fahasalamana sy ny tena n'izay no resana iny moa zany dia fehikevitra toy iny any lasaina paty-maso na lefa manjery isan-karazany zany inona no atao aoriny inona no anatanterahana iny zany misy andraikitsangeza be avy aty amin'ny otombeny mpanohitra ampandenesiny raisa firenena sa inona ahoana ny andraisany fitondram-panjakana mila miainao ndrainy koa ny fitondram-panjakana satria zany zay teny iainany olona reny tsy hevitra olona ray reny olona anjatony maro mandimanjato no tonga solon-tena-mbahoaka solon-tena-mbahoaka tsy solom-bava-mbahoaka fa solon-tena-mbahoaka solon-tena faritra mitondra ny feon'ny olona satria tsy ho aro aty-bahoaka moa zany resaka fampianarana misy grevy fianarana ahoana fipetraka io isaky ny tao-pianarana re zany misy grevy foana lasa misy tsy filaminana sain'ny mpianatra sy ny tontolo ny anjery manontolo zany ahoana ny fahitanao an'izay ty grevy miveriveriny ity resabola aloha izy raha tonga dia tsoro fahitana azy aloha dia resabola misaka bosany misaka volan'ireo mpandrahara piasa eo an'y anjery manontolo any zay ny olana izy io ve dia tsy voajery ny fanjakana ao anatina tao-pianarana anankiray misy ny teti-bolana tokana ny ministerany fampianarana ambony tokony efa voajery zany hoe reto ny vola ho an'ny borsa reto ny vola ho an'ny mpandrahara fa matoa zany miverimberina misy tsy fivakina aloha hoe ahoana ny tady vaholana ao anatiny sahirana rehefa tonga le hetsika eto amin'ny mpianatra somary mafimafy sy fitandronana farany teo zay efa moa miezaka ihany zareo mamono afo miezaka mandamina dia zao zay miverina zay misy fitakina io ane tsy ataontsika hoe resaka eny amin'ny fampianarana moa satsika fanapiasa fa hatrany amina sefokotany eny mba miresaka amin'ireny namana reny dia tsy mandray karama tao anatiny enimbolana voalohany tamin'ity taona ity nefa karama kely 3 alina 4 alina n'ilay titulaire dia le 1 alina n'ilay adjoint dia tsy voaray zany anatiny enimbolana zany hoe misy kototo mihitsy zany atao dia ahoana ny asam-bahoaka zany kanefa ny fokotany eny any ny tena rafitra nanao ny asam-bahoaka fa tsisy zany zay fokotany zay tsisy zavatra mandeha na eo anivon'ny commune na eny amin'ny distrika na eo anivon'ny faritra ka lizy mantsy miveriverina resaka ny tao-pianarana dia misy foana zay resaka grevy tsy grevy roa dia lazaina hoe io tsy miainga fotsiny amin'izao fa misy mitiopakafo misy mitiopaka io avy atao ambadika mpanohitra moa tena voatonontonona amin'izany fa raha raisika ary grevy amin'ny mpandrarana ny université any Alarobia ahoana no mba fanazavanao amin'izay mba hoe ampazava tsara amin'olona hoe zao aneny tena ao ambadika io zavatra ia mahakasika ny grevy mpandrahara eo amin'ny université fianarantsolo zany ny fahitako azy masokana io moa maso mijery alefan'ity amin'ny mpanohitra foana hoe misy mitopakafo zahay mipitarika an'izay ataontsika hoe mipiko madagasikara ny aremitema zay zay ngamba tsy tafiditra ao anatiny mihitsy hoe andeha topakafo hoe mijenareo majara hita misy tandrevaka tamin'nyfanjakana matory olona reo mitaka mety efa misy fampiresahana le aloha entre misy amin'ny fiara-miasa fa mety tsy voavaly olana dia miakatra ambonimbony ny degré le fitakiny fiara zay tokony hojeren'ny fanjakana kaiky hoe ohatrinona moa zany vola zany misy budget ny université misy budget ny ministère tokony hojerena zany fa raha izay atao tokony mba hisoroana zay zavatra zay zany mba tsy veriverina isy ataona dia vao manomboka ty ny taona misy ane reny vola-panjakana any amin'ny loi de finance reny tokony voajerenroa zany zay njatra hita moa teo zao raha reny taty ataony solom-bavavahoaka mahakasika ny loi de finance rectificative ohatrany nahenana ny teti-bola ezaky ny ministère
eo zany misy teo tokony ho ampitomboana lasa mita misy ampy koa am'izay anjara fanjakana moa mijery mahandreo mino misy tompona ndraiky tsy eo amin'ny fanabeazana rehetra misy ny amin'ny fahasalamana no paramety misy ny hetsika ara-kendrikany maro zay karazany zay misy fiatraikany any reny na ty ataontsika hoe aty-Antananarivo ary ny fobe dia misy fiatraikany ka ino moa tsy maintsy andresana satria olona mijery zany dia hoe misy mivola anaovana an'ity anaovana fotodrafitrasa manara-penitra fa maninona raha atao lara-pahamehana izy le vola ho an'ireny fandarah reny io tsy resaka université any fa raha vao resaka hoe grevy dia resa-bolana eo ambany zay fa maninona ny tsy aloha le volan'le olona aloha le volan'le olona dia milamina tsisy an'izany grevy any satria le grevy any keo mitondra fiatraikany aminay atoeram-pampianarana mpianatra zany zao tsy voakasika izy aloha hoe aty amin'ny mpandrarah nefa raha vao mpandrarah ny grevy dia misy fiatraikany amin'le fianaran'le tanora sy ny ankizy zany zay zavatra izay resaka politika kely sika andreo atobenja nareo hoe tena manaraka tsara ny politika eto Madagasikara aloha ny any amin'ny faritry fianaran-tsosy mosy hiatra-bony ka tsy atraikan'ilay atao hoe zavatra mety hoe fehiviran-diso fa tena le tena vaovao marina sy mitombona no araka reo any ia io moa zany isora sa mety hoe vofetra ihany ny fahazahoana ny vahoaka ny tantsahany vaovao mitranga eny io moa isorana zany misy diesy zay misy ny Miara Manonja tsy ataoko hoe be mpanaraka tokoa raha ny faritra Matsatram-bony io moa nisy an'ile fahatapahana teo anivony Star Times sy ny Canal Plus menina amin'ny radio zany no mandeha amin'ireny resaka fampitandavitra amin'ny alalan'ny satellite reny ny raharaha politika moa dia manaraka kaiky inona misy eto amin'ny tanjona firenena ny tena ihany koa moa fa ny safidy politika pitarika radio ihany koa dia malita lasa liana amin'ny politika zany tsy ohatran'le saleo politika ino moa misy azy hoe politika fa amin'izao zany amin'izao raharaha-pirenena indrindra amin'izao fotoana izao dia hita hoe liana amin'ny resaka politika ny olona ino zao tsika isoa dia be manaraka mihitsy misy ny mandeha atoandro vatana misy ny mamerina ny alina misy marainaritra misy manaraka foana zany zay isorana ataontsika hoe ny Miara Manonja moa zany mampita an'ireo soratsika koa mboka maro zay mandray fitenenana mampianatra ny olona sy manoro ny olona hoe zao maromaro miainga voaka tao anatin'ilay fehi-kevitra tamin'ny fionam-pirenena karakaraina mpanohatra ny amin'ny hoe lalam-panorenana tsy voaja lalam-panorenana dia aloha tena atao zavatra hafa mihitsy ao lalam-panorenana hafa mihitsy miainga raha hoe tena fikonan-doha sy ny sisa rehefa manova lalam-panorenana zay ny rehefa dia miova repoblika ny tikan'izay dia misy resaka atao hoe repoblika vadimy sy ny sisa nareo ve anisan'ny mpizaika atao anisan'ny teny momban'izay ka nahatonga an'izy voarakitra anaty fehi-kevitra ia raha ohatra ny vadimy zay be moa ny fanontaniana mipetraka aorian'izay hoe fanonganan-drena ny aty sy ny ady nationateur aby ny député aby ny filoham-pirenena aby ny zareo mpitsara dia hita hoe manana trano maro be da be ny hevitra mipetraka ao fa zay nga mba misy azy hoe tonga tany amin'izay tokoa ny fehi-kevitra hoe mila kitiana lalam-panorenana ravahana mihitsy moa zany jery lalam-panorenana vaovao zany mety arahana rehetra resaka fifidianana rehefa vita ny fifidianana dia misy ny fitoriana natao tany amin'ny ambaratonga mpitsarana zay miaraikitra zany tsy hita zay fandehany aloha zany tretro raha ny fahitany maro azy dia lasa voafokiana ny seniny resaka liste électorale kotra ny tout blanc nefa ny firenena tsy maintsy hiditra amina fifidianana na oela na oaingana dia ahoana ny fahitany nareo avy ny matsihatra ambony an'izay fijeriko manokana aloha raha ny seni zany raha ny fotoa iasana dia lany 10 octobre 2021 satria enina taona zany voalazan'ilay lalàna 2015 io 2020 io no mametraka ny ataontsika hoe rafitra maleo tena araka lazay ny article 5 ao amin'ny lalam-panorenana hoe apetraka ny rafitra seni njarito amin'ilay senia tsy maleo tena ny seni satria misy rafitra paralele amin'ny ministera intérieur sy
décentralisation ny satria misy olombelona ny ministère ny intérieur any anatin'ireny rasa mangaika ny seny ireny dia ireny no mandaibaiko mety manova ny zavatra zay ny zavatra magaga ny filohan'ny seny pernasa am'izao fotoana zao dia membre ny atao hoe vice président ny resesa ressources compétences vice président izy nefa ny tsika Madagasikara dia zavatra hita reny ny vice président ihany laza hoe misy ny doublon ka raha olona ao anatin'izany réseau zany dia olona manam-pahaizana manokana momba ny élection nefa magaga zany ny atsika ny nahitana doublon reny ka ny jajabe moa dia hoe zany octobre zany efa volana aogositra efa tokony terena sady zany hoe ahoana satria efa lany mandany sezia tsy afaka mikarakara fifidianana intsony marina ny teninao teo iroso anao fifidianana atsika tsy mety jerentsika aloha lampanrenana jerena ihany koa nanaty fifidianana apetraka ny ratsika ny seny vaovao mba isin'izay ny processus électoral moa dia miainga avy eo amin'ny liste électoral zay no anjaran'ny seny hatreo amin'ny résultat provisoire ka raha vao zany misy mandinika karaha le teo mantsy efa misy voa amin'ny liste électoral misy voa ary amin'ny akapobeny mihitsy zany misy zavatra tsy araky ny tokony ho izy dia lasa misafotofoto be le raha ka io fandrafetany liste électoral dia misy karazana misy lay refonte dia atao isaky taona misy lay rala lay révision any elona liste électoral reny zany no tokony jerena raha tsy voakitika mihitsy zany lay raha tsy mangaika seny azahoana mijery vaovao ndray satria misy atelier tany amin'ny taona eny amin'ny folo nataony tenude mikasika ny hoe sensibilisation sy éducation électorale tamin'izany napetraka ahoana ny taux d'exhaustivité ahoana ny taona ataontsika hoe ny fahamarinany lisy fifidianana io zany zay mika le hoe fahamarinany lisy fifidianana zay tsy azo sikanina zay no tokony ho izy satria mba fisina fitonina politika eto Madagasikara zany apaisement politika dia tsy maintsy fifidianana ekeny rehetra atokisany rehetra hatrika aloha zany zay kanefa amin'le lisy fifidianana mihitsy ao ny olana amin'io manko dia misy miovaova foana amin'ireny dispampanjakana mivoaka ohatra ataontsika hoe any amin'ny ataontsika hoe éclatement na bureau de vote hoe rehefa mifenifenjato ny olona anankiray dia mamorona bureau de vote fofon'izay dia ao le possible misy le doublon aloha dia hoe na le anarany na le numéro karakara miveriveriva ao anatiny ka izay tany amin'izay misy izy tena metaka tsara hoe misy dimy tsiraikattsika tany ny olona feno taona tsy manakarakara zany zany arina zay ka io mbola reserve makasika an'io fifidianana sy ny raha sanseny io fa io zany dia hitantsika hoe misy lesy reserve ary io napetraka foana hoe lasa tsy misy stabilité politique raha tany amin'izany dia misy zany dia napetraka hoe romborombolo tapitrisa ny mponina zany hoe ny raika amin'ny folo tapitrisa amin'izay 50% tokony ao anatin'ny fifidianana nefa hatramin'izay eo amin'ny efatra tapitrisa dia malaky fiperany anankiray dia raha ny résultat teo zao tamin'ny fifidianana fariny dia hoe raha nanana roa tapitrisa mahery ny ankilany nanana roa tapitrisa mahery ihany koa ny andaniny dia raha io roa tapitrisa mahery dia ataontsika hoe aty amin'ny fanoherana io miampy an'ireo olona sy nandray anjara tamin'ny fifidianana satria jerena koa le taux de participation mihena dia tsy misy stabilité satria mikilinery eo mpanoratra sy tsifity zay maro isa dia sahirana ny fanjakana zay mieritretra hoe lany io nefa tsy misy ny stabilité politique azo diolona ny fatrofianaratra hoe zany fandehanana raha zany tiako tenena dia hoe efa misokatra be ny sain'ny olona mandray aryzany fanazavana raha hoe zay fanazavanao zay zany ndraizana efa misokatra be ny sain'ny olona afaka mandray aryzany zany ka tsy hinana mambolony intsotso izay moa ny misy fandarana eny ianareo moa zany mbola anao tatitra ihany tamin'le tarehinana mambolony zay satria indraindray any anatin'ny fifidianana le olona dia maty ilay firendrarendrana zay orinasa fanaovana zesy marina mihitsy zany zesy zany ilay efa tsy tody anao an'izao ntsika manao an'izao dia lasa ny craintivana zany no mandeha io moa le ataony mpanao politika hoe oeraoera sy ny isan-karazany dia lasa variana ny olona fa amino amin'izao fotoana izao misy fifidianana natao feto Madagasikara misy mpitondra ho pouvoir nefa tsy nanavory reny ny vokatra ho azy ka sao dia tratiny zay vote de sanction zay mbola fotoana zao anarena anitsina an'izay olona fitondrana amin'izao so inona zavatra tokony arenina fa raha mbola le resabe sy ny fampanantenana hitako hoe efa manomboka misokatra ny sain'olona misy ny fandarana miaramiarana koa manampy ny olona manana zavazavaza ny sain'olona ka dia mino aho fa anjara tsirairay ny eritreritro anatin'izay zavatra
mazava zay tsara moa ny mampatsiahy amintsika menakavy ihany fa andriamatora be manatso benjamin na ibenja zay mpandrindra ny timma ny matsiatra-mbo sady sekretera général ny robe mpanoatra amin'ny démocratie eto Madagasikara any amin'ny fianaratso ihany koa ny tena maraparantsika andriamatora benja tsy maintsy resaka kely momba fitsinjaram-pahefana satria nareo faritra anankiray zany atao anatin'ny firenena fimenomenomana foana ny eno fitsanjaram-pahefana sy ny sisa nefa tsy arakarak'izay ny tena zavatra misy mba afaka manome ohatra ve ianao tsy fahatanterahany tena fitsanjaram-pahefana tena izy raha ny any amin'ny faritra matsiatra-mbony na ny amin'ny fianaratso rehetrarehetra miresaka an'izay hoe fitsanjaram-pahefana tena izay moa na hoe civilisation ny any aminareo zany miseho ohatra anankiray io zany tsy napetraka ilay ataontsika hoe lehibe ny faritra satria napetraka ilay io ane dia najerentsika ny lalàna mifehy resaka fidianana zay misy gouverneur ny zavatra apetraka dia hoe na ao anatin'ny lalàna fotsiny ela dia mametraka hoe fidiny vahoaka mivatana lehibe ny faritra sa grâce au docteur ao anatin'ilay lalàna dia mametraka tsara hoe chiffrage universel tsy mametraka fidialekta ny tsy misy mpanolotsay paritra zany mpanolotsay paritra zany ilaina satria zany anie manapa-kevitra ny zavatra hoe faritra zao iaina zao aloha tsy misy mpanolotsay paritra mety misy ihany neftsika tsy teteza vita intsony ana moa zany misy ny passation misy zavatra natao na dia teo resaka document fa izy ireo aloha tsy mipetraka zany lasa ny commune zany sisa zao ny rafitra ny commune kosa irana amin'ny lafina famatsim-bola ny fanjakana foibe raha ny fampanantenana atao filopirenena zay hoe avy telo reny ny subvention mena ny commune asa zay natanteraka fotaon'izao na tsy tanteraka miteneny teo ny resaka fokotany raha manasina fokotany tsy voaloha anatin'ny volana sahira zany zay ka zay fitsinjaram-pahefana tena izy zay a dia hoe fitondram-panjakana manakaiky ny vahoaka zay zany le proximité zany zay ka reny a mifampitsimbola isan-karazany a misy reny resaka-bola omenany gouverneur misy resaka fitaovana hoe zaraina na lalana sy namana reny mbola miany ameny miantoka mety miasa ao anatin'ireny fa tsy mifanjakana foibe fitaovana fotsiny mety omeny fa zay mampiasa azy miantoka ny soka sy ny olona ampiasaina ahoana zany ny ataontsika hoe fetraka an'izay ny amin'ny fiainam-bahoaka raha le tsy fisiny fitsinjaram-pahefana tena izy ny zavatra misy moa zany dia ohatra ny resaka sika zao mahakasika an'izay ataontsika hoe niveau faritra zay niveau commune zay moa ny rafitra ny faritany moa mbola tsy napetraka faritany mbola tsy napetraka zany daholo zany tokony fitino ao anatin'ny resasika hoe mahakasika an'ilay lalam-panorenana teo a dia tokony apetraka misy moa ny mangataka hoe tany amin'ny fokotany tokony atao rafitra satria any any rafitra fampandrosoana eto amin'ny firenena dia ny fokotany ny commune ve zany zao lasa atao hoe tena kofona ihany ao anatin'izay rehetra satria misy an'ilay rafitra ohatrany hoe rafitra tetezina mihita hoe gouverneur ary ambony ery nefa tsika efa ao anatina république dia ahoana ny commune moa zany dia misy mpanolotsaina communary dia misy ny rafitra fanatanteraka dia misy ny rafitra fanatakely commune zany zao feno tsara eo ambony eo zany ny olivon'ny faritra tsy misy mpanolotsay paritra zay tokony atao tamin'ny andro folovalomany natao zao fidianana mpanolotsay paritra zany na dia atao hoe tsy mipetraka tsara ilay faritra dina atreny zany tokony ivelana mandeha ny rafitra zany a eo amin'ny ataontsika hoe fanaovana politika tokony averina raha manao fifidianana dia aleo fidinana avy any satria raha voty ambony a dia manaraka sisa zany mahatonga an'ireny hoe maro misy ao anatiny eny eo lafilafilafilafy reny hitantsika eo misy fanoherana ao anatiny samyzaro mpitondra am'izao fotoan'izao misarik'inzaro avangavana zany misy fanitsinana tokony hita eto amin'ny tany eny ary amaraparana isika amin'ny resaka fanaovana amin'ny rabe manatso benjamin zay sekretera général ny RMDM faritra mpandrindra ny tiako Madagasikara matsihatra ambony eny ary ampinatsika zay rehetrarehetra zay a manahoana ny hoaviny ny matsihatra ambony raha ny fahitanao azy a amin'izao fotoana izao tena mbola maisaitany aman-danitra sa taoriana n'ilay fikonan-doha ny mpanohitra teny amin'ny baibasy dia efa mazava hoe ohatrohatr'izao zany no lalakisorana
ia angamba ny ataoko hoe mitona ny olona zay manaraka moa ao anatiny ataontsika hoe rotombeny mpanohitra zany am'izao fotoana zao reny ny veheverehetra reny efa dininy aty amin'ny tompona ndraikitra hoe inona no anatanterahana an'ireny zavatra reny fa tsy hoe hipetraka taratasy fotsiny satria lasa very fotsiny ilay eritreritry ny olona zay niezaka rehetra namoaka an'ireny feikevitra reny vahoaka maro dia ahoana ny fomba anatanterahana an'izay mino aho fa atao aoriany reny dia manomboka mihamazava ny sainy rehetra na ny ataontsika hoe ireo mpanao politika misy koa tsy mpanao politika fa manaraka ny raharaham-pirenena mahatsapa tsara an'ireny zavatra reny ary misy moa ny miantso telefônina hoe saorana ny zavatra vita tany fa dia hakintsika amin'ny tompona ndraikitra aty amin'ny foibe indrindra moa ny filoha mpitarika ny filoha marika ravalomanana hoe inona ny fomba hitondrana sy anatanterahana an'ireny hoe noho ny mpitondra fanjakana ve reny manahoana reny amin'ny sehatra raisam-pirenena sa hoe dia resaka politika fotsiny hoe tsy tikano tsy tikano sy misy tonga hatraminy hoe tokony miala ny filoha-pirenena zany zany sy maintsy arahana ny olona moa taitaitra mafana fo ao anatin'ny ady hevitra fa ny zavatra misy dia hoe ao am-pitonina no hijerena azy tsara hoe ahoana ny hitondrana azy ahoana ny hiatraika an'izay any amin'ny fiainam-bahoaka satria izay koa ny ilaina ka ilaina zany ny rafitra fanoherana eto Madagasikara mba hanitsy ny lalan'ny mpitondra fa tsy hoe dia hiaraka irona daholo ao amin'izay tsy mety ataon'ny mpitantanana amin'izao fotoana zao. Fanontaniana farany somary arosoko meloa ihany dia ny hoe ahoana ny mety efa fahitanareo azy sahady dia n'izao ny fandraisan'ny olona an'ilay feikevitra taty. Eny ny fijeriko azy raha ny fahitraikany reny amin'ny fandraisan'ny olona azy dia hitako hoe mipakany amin'ny olona ary midera ny fanoherana hoe saya namoaka ny zavatra tsy mety amin'ny fitantanana ra-panjakana ny sosialim-bahoaka ny resaka toe-karena ny resaka politika ny voaka tao anatin'iny feikevitra enina amby folo iny daholo mafy azy reny zavatra reny. Ngeny ary isorana be deaibe Andriamato Rabe Manatsoa Benjamin na ibenja ny tondra zay fanazavana zay teto amin'ny Miara Manonja tsara ihany ny mampatsiamo zany fa sekretera general ny RMD mafaritany Fianaratsoa izy mpandrindra ny tiako Madagasikara amin'ny faritry matsihatra ambony ihany koa ary dia everina fa nisy no tsakotsakona no niteneniny teo ary nafantarantsika zavatra maro ihany koa raha ny any amin'ny faritany ny Fianaratsoa sy matsihatra ambony iny no resahana izy moa tsy hoe zavatra vaovao be fa saika hitovitoviny eto Madagasikara daholo ny fasairanana amin'ny lafiny maro mihitsy eto amin'ity firenena ity ka dia ilaina ny fiainona sy ny fitenenan'ireny olona avy any amin'ny faritra ireny afantarantsika ny tena zava-misy marina eto amin'ny firenena. Afaka minitra vitsisika dia hiaraka amin'ny namana faniry indray ary dia andray vahiny ihany koa izy ao anatin'izay Miara Manonja izay amin'ity indray mitoraka ity mazava loatra fa teknisianina fameno ihany koa amin'ny raharaha politika no fanazavana hoentin'ny vahiny ao anatin'ity Miara Manonja ity fa dia manasanao hatrany anaraka izany fandarana izany hatramin'ny farany fahitokaiky ny namana faniry dahoary zatoika. Eny ary tokolasy tokovavy dia isaorantsika ny vahintsika benja avy any Fianaratsoa mavitrika dia mavitrika ary nitondra ny zava-misy tamintsika teo mahakasika ny any matsihatra ambony amorony mani sy ireo heverina zany fa tsara ho fantatra ao anatin'ny faritany Fianaratsoa teo aloha satria mbola mitoetra trany le hoe faritany rehefa miresaka an'ilay Fianaratsoa tsika dia amin'ny akabeany faritany ny Fianaratsoa zany no resahantsika omalitsika dia nandray anjareo avy any Toliary mavety dia mavety bevata ny délégation satria tao i Sazalatsiany tao i Freda Mataviky tao ihany koa i Mamsoa reo rehetra reo dia samy mitondra ny zava-misy ao anatin'ilay hoe firesahana ilay fionam-be nasionaly ny mpanohitra teny bypass tamin'ny faran'ny herinandro teo zany no hanaovanay zany anitraterina ny araba ho antsika menakavy manerina izao tontolo izao be da be ny feedback azonay avy any amintsika ny amin'ny fampaherezana ny amin'ny fankasitrahana ny amin'ity endriky ny fandarina zay omena atsika sy vokarina ho antsika malagasy eto aterana sy any ivelany ny raharaham-pirenena moa mandeha ihany satria isan'andro isa segondra isa minitra isan'ora dia
misy fiazakazany sy fiovany izany ny zava-misy ao anatin'ny fitondram-panjakana, ny zava-misy hivelany zany, ny zavatra iainany vahoaka amin'ny akapobeany no mampiazakazaka zany rehetra izany ary ny fandraisana andraikitry ny sehatra iraisam-pirenena. Voamaly no maly raha atao anatin'ny 420 ora dia nahazo vaksiny itsika ny sitraka zay 300,000 dose izay avy amin'ny fanjakana Amerikana amin'ny alalan'ny USAID dia lay Johnson no azontsika. Itsika moa dia miteny mandrakariva fa ny mpanohatra dia niantso amin'izany atongavany vaksiny zany hoe hany lala tokana ahafahana mifehy ity aretin'ny Covid-19 ity ary dia nisy ny fahatongavan'ilay vaksiny Covishield na kopian'ny AstraZeneca zay efa noraisitsika teto Madagasikara tanoany amin'ny 200,000 dose mahery tanoany. Andiany voalohany na dose voalohany lay noraisina teo raha tsisy ny fiovana dia ho avy amin'ny herinandro lay dose faharoa zany Covishield izany satria dia manao an'izay fatra faharoa zany rehefa nitrindrona ny fatra voalohany. Ho anty Johnson ity dia ny fatra iray ihany no ao anatin' zany vaksiny Johnson zay fiara-miasa amin'ny Amerikana zay ary ao anatin' lay initiative Covax moa zany resantsika zany. Ny Amerikana dia efa nanome an'ilay $2,500,000 ahafahana manome atsika izay sehatry ny fahasalamana izay fiara-miasa ao anatin'ity Covid-19 ity ary raha tsy hevina amintsika ihany koa dia efa nandrotsaka vola tanoany $5,000,000 tanoany tao anatin'ilay tosika fameno ny fanjakana Amerikana ahitatsika taratra zany fa nanampy atsika malagasy reo sehatra iraisam-pirenena mba ahafana mivoaka amin'izao olana ara-pahasalamana izany. Marobe izy, tao ny Rosiana, tao ny Frantsay, tao reo fanjakana toy ny Japoney sy ny Sinoa zany reny rehetrarehetra reny dia voasoratra ao anatin'ilay fehikevitry ny fiaonam-be zay no tanterahan'ny mpanohatra ny bypassy ka tao anatin'ny teboka fa 470 ny hoe takina ny fanaovana audit ny famatsimbola nampiasaina tamin'ny ady amin'ny Covid-19 tamin'ny taona 2024 zava-dehibe zany satria dia nisy lelavola tsy latsaka ny $500,000,000 tanoany ny novoarain'ny fitondram-panjakana malagasy hiatrehana zany Covid-19 zany tamin'ny herintaona. Zany no mampiditra antsika ao anatin'ny adevitra ny amin'ny hoe mila mazava ny amin'ny fitantanana ny raharam-panjakana mba ahafantarana zany hoe misy marina ve zany état de droit zany, tena misy marina ve zany bonne gouvernance zany na fanjakana tsara tantana, tena misy marina ve ny fisaraha-pahefana na séparation de pouvoir, tena misy marina ve ny fahaleovantenan'ny fitsarana na ny indépendance judiciaire, misy marina ve ny fitsinjaram-pahefana, misy marina ve ny fitantanana ara-ekonomika sy ara-tsosialy ary tena mandry araky ny tokony izy hoe ny fifandraisana amin'ny sehatra iraisam-pirenena ao anatin'ny vaomera ny fitantanana ny raharam-panjakana zany nandritry ny fiaonam-ben'ny mpanohatra zay ny tanterahana tamin'ny 17 sy ny 14 ny volana Jolay lasa teo. Izany indrindra tompolasy tompovavy no andraisantsika vahiny lehibe sady tompotrano no mafe zany raharaha izany satria rehefa miresaka fitantanana raharam-panjakana dia reo fitsinjarana fito no tanosaitsika teo no mamondrona izany fitantanana raharam-panjakana izany, nitarika izany voamera izany izy niadevitra nandrindra ary niarana mitina tamin'ireo sokajin'olona samy hafa avy amin'ny antoko politika, fikambanana, syndika sy ireo olon-tsotra zay tao anatin'izany asa mbomera izany. Andriamatoa Andrimorasata Julien no eto akaikiko vahintsika amin'izao fotoana izao eto amin'ny fandarana Miara Manonja tompolasy tompovavy akoatra ny adidy lehibe zay antsoroany ao anatin'ny politika ny antokotiko Madagasikara dia manana ny andrarandraikitra lehibe izy tamin'ny fandaminana sy fikarakarana iny fiaonam-be nasionaly mpanohatra ny tanterahana teny bypass iny everitsika fa manakavaly amin'izay noresantsika zay hoe ao anatin'ilay fitantanana ny raharam-panjakana satria ny vaomera nisy azo isika dia tao anatin'izay vaomera nresana zay. Andriamatoa Jolay Andrimorasata miarabanao tonga soa eto amin'ny fandarana Miara Manonja. Miaraba monsieur Faniry ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny ty fandarana Miara Manonja ty. Marina tokoa fa anisan'ny takiny ny tao amin'ny vaomera ny tantanana raharam-panjakana ny fialan'ny président Andra Joel zay anankiray zay
ary ny fanaovana lam-panorenana vaovao tsy foantsika any amin'ny république fahadimy. Inona moa ny antony amin'ny akapobeny ange, inona resahantsika eo rehefa tsy mahomba fitantanana ara-panjakana dia lasa mahantra vahoaka, sahirana amin'ny vahoaka. Zay aloha zavatra anankiray zay, satria tena hoe le fiainana andavanandro mihitsy tena manahirana azy. Teny soraka anao na nampatsiaro kely an'le fepetra ataoko hoe 7 na enina teo zay manazava tsara mihitsy hoe rehefa miresaka ara-panjakana tsika dia miresaka aloha an'izany état de droit zany, zany fanjakana tandalana zany. Ka manontany tsika fotoana zao hoe fanjakana tandalana marina ve fanjakana misy eto Madagasikara? Na teo fanjakana tandalana mantsy dia le fanjakana manaja sy mampanaja lalam-panorenana zay, manaja sy mampanaja ny lalàna misy ary ny rehefa didim-panjakana misy fampiarana zany lalàna zany, zay natao hoe état de droit. Ary raha hitanisa aminao fotsiny angambany ohatrohatra vitsivitsy eo amin'ny fanajana lam-panorenana. Lam-panorenana mantsy ange dia lalàna ambony indrindra izy io io lalàna fototra mifehy amin'ny firenena. Io lalam-panorenana zany mandamina ny fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny, iankina amin'ny fiainan'ny firenena ankapobeny lalam-panorenana. Ka raha tsy hajainao lalam-panorenana zany dia mazava ho azy zany fa le asin'le firenena mihitsy ny tsy hajainao, le fisin'le firenena mihitsy ny tsy hajainao. Azay tena olana amin'ity fitoranandre mandeha ity, le tsy fanajana verimberina, violation répétée ny lalam-panorenana. Ohatra anankiray fotsiny ho resahako aminao ary mbola averiko indray mandeha any le resaka fametrahana gouverneur. Iverina satra maivana fa zava-dehibe iny satria zany gouverneur zany ange tsy anaty lalam-panorenana mihitsy zany. Chef de région io. Ny article 154 dia milaza mihitsy fa ny chef de région mitantana ny faritra, chef de province mitantana ny province. Tsy misy resaka gouverneur ary any ivelany dia zany gouverneur dia natao hitantana mihitsy an'le faritra efa manana fahaleovantena, autonomie financière, autonomie administrative. Any amin'ny firenena sasany moa dia efa milaza mihitsy fa le fa fanjakana kely mihitsy tantanana zany gouverneur zany, ka tsy azonao ovaovany zany fa zay ny zavatra misy. Ary manina izy io moa vazivazitsika dia mitena manina raha ton empereur ihany koa président république na président république misy dikany ireny fa titre fotsiny, misy andraikitra ireny. Anankiray zay manaraka ihany koa dia hoe tsy fanajana sy fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ange dia le tena hoe fifidianana farany teo fifidianana tany nanomboka tamin'ny présidentielle législative communale mametraka mihitsy ny lalam-panorenana. Asa article 3 angamba izay raha sy diso mametraka tsara mihitsy hoe iantohan'ny lalam-panorenana zany ny fahaleovantenan'ny rafitra iandraikitra ny fifidianana. Zay le seny izay. Nefany zavatra tsapa dia zao nitsofoka loatra tamin'ny ara-pifidianana ny fanjakana. Io le ingérence abusive. Tsofoka izy fa tsy le seny tsy nomena indépendance fa izy ndray no nitsofoka nanao ara-pifidianana. Zay nge mahatonga an'ireny fraude sy irrégularité électorale reny reny le osoka sy ataoko hoe tsy fanjariana tamin'ny fifidianana reny no le fitsofohan'le fanjakana tao anatin'ny fanomanana fifidianana. Anatin'le processus rehetrarehetra zany nomboka tamin'ny recensement des électeurs zany mandalo aminatin'ny fanaovana liste électorale, fanaovana ny fifidianana scrutin amin'ny ankapobeny ary indrindra fa le acheminement na résultat, le fampianana ny résultat mankaty amin'ny CRMV sy ny sisa zany ary mifamoahana ny résultat. Zay nge mahatonga andrenosika reny mba anapina alatsina raha miteny an'izany eto, anapina le candidat mpanjakana mba olany. Zany dia tsy fanajana rehefa lazana lam-panorenana nefa hoe tsy maintsy manana ny indépendance an'le rafitra. Ianao zany tsy nanaja an'izay mbola nitsofoka ianao satria nametraka solotenanao ianao tany miratsa mangaika ny CENI. Napetraka ao tany amin'ny fokotany moa zany izy mihitsy manao recensement agent électoral ny CENI. Miakatra indray zany fadrazaiko foana tamin'ny CENI tao anatin'ny commune misy an'le antenne ny CENI mihitsy iny ohatran'izay tany amin'ny district ny adjoint sy ny sisy reny zany. Zay zany ahitarafanany zay. Zany ohatra anankiray teny ilazana fa dia tena hoe manitsakitsaka ary tsy manjary lam-panorenana ange le fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny. Raha izay zavatra zay no resahana ka maro tsy fanajana lam-panorenana tsy voatanisantsika eto fa le tsy manaja azy mihitsy zany dia tena violation an'le le tsy mijery an'le asin'le firenena mihitsy, tsy mirarahan'le fisin'le firenena mihitsy zany tsy fanajana lam-panorenana. Ohatra anankiray resahako aminao nge zany dia le fanaovana amboletra lalàna anankiray manaovany lalàna 2011-013 tamin'ny 9 septembre 2013 iny mimeraka le sata mpanohatra zay fa miperaka ara-dalàna tsara iny lam-panorenana dia novana indray ny zavatra iny ametrana atao opposition parlementaire.
laza aminao ay zany terme opposition parlementaire anaty constitution tsy misy an'zany anaty lapanireo tsisy an'zay tsy misy an'zany fa napetrako fotsiny izy anilianao an'le président Marc Ravana zay lehibe en opposition ara-dalàna mihitsy zay nge ny esprit zay nge ny toetsaina tonanan'io lalàna io le article 14 io mametraka tsara zavatra zay izy ary raha ohatra ka firenentsika andre mandeha ny article 85 milalam-panorena zany io de milaza mihitsy fa tsy voatery anatin'ny assemblée nationale mpanohatra ny lehibe ampanohatra satria milaza io fa hoe lehibe ampanohatra rehefa mipetraka dia afaka manome délégation de pouvoir afaka manome fahefana n'olona anankiray anatin'ny assemblée nationale sy ny sénat ianao ve fahoaka iny fahefana omen'olona anankiray eo iny de midika fa tsy voatery anatin'le assemblée nationale mihitsy le lehibe ampanohatra iny le opposition extra parlementaire iny moa de novan'le ACC mihitsy le izy namboary ny lalàna zany zay mahatonga amin'ny teny iny nge tsy loi Brunel intsony fa efa loi ACC le ACC zany de lasa fahefana mpanao lalàna ndray fa tsy fahefana amin'ny tsara ntsony hitanao zay le tsy faraza lalam-panorenana zay ary zay zany de tena le violation atao hoe violation répétée verimberina le tsy faraza lalam-panorenana zay de antony anankiray na tonga amin'ny voamera atao amin'ny fitantanana ra-mpanjakana nangataka ny fialana président république akoatra ny fahantrana mafy mahazo am'zao fiainana am'zao fotoana pauvreté générale izy zay le izy zay ny état de droit zay ary teny soraka anao fa tena hitanao tsara mihitsy koa le hoe état de bonne gouvernance fanjakana tsara tantana zay le izy zay io zany raha miresaka anao raha ra-mpanjakana de tsy maintsy ao an-tsainao zany hoe le fanjakana tsara tantana ve le fanjakana état de bonne gouvernance ve le fanjakana ino moa natao hoe fanjakana tsara tantana io aloha zany de tokony misy ny mangarahara transparence dans la gestion des affaires de l'état io zany mangarahara mihitsy fitantanana ra-mpanjakana io ianao zao nyresaka teo nahazo vola be tsika tamin'ny covid tamin'ny ty aretina edina am'ty aretina covid 19 ty efa any am 600 millions de dollars mba nisy ve tena mangarahara marina amin'ny tsipriany ve fampiasana zany vola zany zay ny takina anatin'ny ra-mpanjakana zay anankiray zay ary anao zo milaza fa vovanahazo 1 milliard 100 millions 100 millions de dollars ndray anao zany zo mba hazavao kely hoe inona no ampiasainao ny vola be tsy toko tsy foroany io amin'ny tsipriny fa za olo mahafantatra fa tokony ividanina vaccine io amin'ny akapiany zay le izy zay tokony ividanantsika vaccine io edina am'ty covid 19 ty kanefa tsy misy fanazavana matotra tsara mihitsy hoe io il vola ohatrinona ny premier déblocage ohatrinona ny vola azo voalohany mandritra ny firitaona izy io no azonao zay zany mila fanazavana ohatr' zay zany zay ny takiny ny fanjakana tsara tantana zay le état de bonne gouvernance za moa milaza hoe état de bonne gouvernance démocratique ny ilazako azy satria io zany tokony manaja an'le soatoavina démocratique ny fanjakana rehefa mitantanana ra-mpanjakana io le valeur fondamentale démocratique tokony jerevana zay zany hoe ny efficacité zany fahombiazana tanteraka efficience tena hoe fahombiazana anaty tantanana ra-mpanjakana zany tokony jerena dolo zany zavatra zay fa zavatra misy nefa am'zao fotoana zao ohatrany tsy mifanaraka am'izay le izay nisany mahatonga le voamera mba mitaky ihany kosa hoe tena tsy raro antsony ty fa mitaky ny fialan'ny président république ndresaka ianao tao mialatsiny fa somary lavalava angambany satria maro loatra mantsy le composante na le hoe hevitra nazavana ny hoe inao fitantanana ra-mpanjakana séparation des pouvoirs zao nge monsieur Fanire en préambule zany hoe le savaranandro lam-panireny mihitsy nge mametraka fa ny fanajana ny démocratie état de droit ny séparation des pouvoirs bonne gouvernance reo zany dia fototra iorenany république fa laza lam-panirena mihitsy zavatra zay dia io le séparation des pouvoirs io nge ilainy takiny lalam-panorenana nge io io zany le hoe fisarahan'ny fahefam-panjakana misy moa zany le pouvoir exécutif fahefana mpanantanteraka pouvoir législatif fahefana mpanao lalàna pouvoir judiciaire fahefana amin'tsara tokony mazava tsara amin'ny fitsarahandreo mba hiantohana an'le fahaleovan-tena amin'ny fitsarana indépendance judiciaire zao nge zavatra misy mba miasa ihany le juge le fahefa-pitsarana fa tratran'le tsindry le pression avy any am'le fahefana mpanantanteraka zany le pouvoir exécutif ialana am'izay indrindra zany mahatonga an'ireny séparation des pouvoirs reny mipetraka tsara mihitsy samy manany andraikiny ary ny firenena mandroso de sa mihitsy miroso am'zany fa leva-tena fitsarana zany itsika nefa navorazana lam-panirena nareo tsy miroso am'zany mihitsy tsika ka raha vao tsy miroso tsika de ataoko hoe mamevahana ny risoriso
tanana ra-mpanjakana io zavatra io satria le juge zany na le fahefana amin'ny tsara zany de tena hoe hita mihitsy fa mahazo tsindry mahazo baiko fa kosa tsy maintsy apetraka tsara mibala izy kosa aloha de miopeuf le izy zany azo alamina tsara zany fa le tsy firisonina am'izay séparation de pouvoir valazalam-panorenana misy de toko hoe tsy fanajana ny lalam-panorenana misy fa nitsakitsahana lalam-panorenana misy resanao teo ny mikasika ny ataoko hoe ny décentralisation anisany to hoe fehperanakire takena mihitsy anatin'ny fanjakana tandalana zany fanjaka fitatanana ara-panjakana zo ange magagy voalazana lalam-panorenana mihitsy fa décentralisation effective ny tokony izy tsy namorona ny terme mihitsika fa zay valazana-panorenana mise en œuvre izy de la décentralisation effective zay le zay gaga nefa ianao fa tamin'ny lalana farany teo tamin'ny loi de finances sécurité teo de nisy andreo hoe loi ozy izy sur la politique de la décentralisation émergente zany hoe le décentralisation effective no vandro le décentralisation émergente ndray le appellation mitovy le gouverneur chef de région ihany zay ny tena manirana anatin'le izy io ange tompoko tsy azo ovany concept fondamental ange zany décentralisation effective no izy fa sy décentralisation émergente fa lasa décentralisation tataitra ndray zany nataonao io napetrako io zay le izy zay ataony adopté iny zao tsika ary de milaza ndray izy eo fa anatin'ny loi de finances sécurité fa hoe any amin'ny 2030 zany no année d'achèvement ny décentralisation tarabinge zany takiny lalam-panorenana de atao vaingana daingana io nge transférana moyen transférana compétence fotsiny ange io de transférana moyen matériel moyen financier décentralisation budgétaire zany maninona ny tsiroso anao fa any année 2030 zany anao zany vao milaza fa any année d'achèvement ny décentralisation lazaiko aminao tsara mihitsy fa raha vao tsy misy ny décentralisation effective de tsy androso ny firenena satria ny fomba anankiray andraisan'ny vahoaka any amin'ny fototra fitantanana ra-panjakana amin'ny ankapobeny satria izy efa manana le teny hoe organe délibérant de izy ihany manao programme d'emploi fampandrosoana ny faritra misy azy zay ny tena fipetraka io zany de mamatsiaro izy tompona andraikitra zay ny décentralisation zay mba le fampandrosoana tena miatraika marina any amin'ny any amin'ny vahoaka zay ny fa tsy hoarako aty amin'ny fanjakana foibe mihitsy mampandroso ny firenena anankiray raha tsy misy ny décentralisation effective io zany de miteny le fanovanovana le concept oka tsy ataontsika tsony fa io valazana lampany io de io zany tokony apetrako mihitsy zany décentralisation effective zany tena isoraka anao nampatsiaro an'izay fa zay mihitsy anisy fitantanana ra-panjakana zay anisan'ny lesana atao anaty voamery zay fa akoatran'io masy de misy koa ny atao hoe déconcentration ary io masy no adinodino matetika tsy effective mihitsy le fitsara-pahefana zany hoe tsy tena marina tsy tena izy raha tsy misy le famindana amin'ny fahefana koa avy aty amin'ny fanjakana foibe makany am'le service mpanjakana any am'le collectivité misy mantsy any direction régionale ny agriculture ohatra direction régionale ny fonction publique ohatra inona ny fahefana omeno an'ireny zay le déconcentration des pouvoirs mba ahafahan'ireny service mpanjakana ireny manampy an'le collectivité mba isin'le décentralisation effective mba isin'le fitsara-pahefana tena izy zay nge no izy fa tsy resahanao mihitsy anatin'le programme anao mihitsy le déconcentration des pouvoirs io zany misy zany karazana tompona ndraikitra ataoko hoe mamihana an'izay fahefan'zay mpilatanany fa tsy mandefa an'izay fahefan'zay any amin'ny collectivité tsy aivy kely monsieur Faniry fa tamin'ny 2008-2009 de fa nanomboka an'le teo décentralisation budgétaire président Marc Ravalomanana zany hoe fa nisy fitsara-pahefana arabola zany fitanana amin'ny vola nalefa tany amin'ny région satria ny région de fa nametrahana PRMP mihitsy ary manana teo organe délibérant izy manana an'io organe délibérant anankiray iny zany conseil oui conseil régional de io manapaka ny ampiasana an'le vola satria mahafantatra amin'ny problème misy eo toerana eo de izy mitatana azy fa tsy hoe avaty amin'ny fanjakana foibe anao de anao ny anendriny entrepreneur anendriny olona azo marché any amin'ny faritra zany de tena mbola centralisme de pouvoir centralisation de pouvoir zay ny resahako mikasika an'iny décentralisation zany tsy maintsy miaraka ro anankiroa zany le hoe décentralisation sy ny déconcentration de pouvoir ary anao raha mitantana ra-panjakana anao tsy maintsy jerena tsara mifafitraka an'izay any ohatra amin'ny firenena rehetra mandroso zany de tsy maintsy misy an'izay zavatra zay aiza hoe zary zany satria voalaza lapany io décentralisation effective io aiza hoe fanaovantsika an'izany de io zany no tena manerana anatin'le izy
Ny fifandraisantsika moa zany amin'ny any ivelany atoko hoe sivana anankiray koa ijerena hoe mahomby sa tsy mahomby fitantanana ra-panjakana amin'ny ankapobeny. Zao zany protocole d'accord tsika amin'ny COMESA ohatra. Fifandraisantsika amin'ny SADC marina fa nisy validation na protocole d'accord farany teo fa tsy miditra lalina. SADC, OUA, Nations Unies, Union Européenne, COMESA, sy ny sisa reny ange. Jerenao akaiky de akaiky mihitsy reny fa miankina amin'ireny mifampandrosoana. Tsy afaka olon'olona fotsiny eto ianao. Ary io déficit budgétaire za dia milaza aminao nge fa raha nijereko loi de finances rectificative misy déficit na 260 milliards d'ariary tsika. Io mantsy zany le hoe le namina vina amin'ny vola tokony hiditra ianao zany kanjony niditra ohatran'izao fa tiantoka anatin'ilay tantanana budget zany anatin'ny raha-panjakana daholo zay zavatra agetragetra zay ilazana zany fa tena manerana be tokoa le izy fa zay zany mahatonga an'le hoe mitaky le olona. Velany président de la République tsy fanazanana am-panorenana fahantrana miopampana misy amin'izao fotoana zao. Za dia milaza aminao fa relance économique zany nge tsy moramora zany ka budgetnao déficitaire. Ino relance économique ataonao amin'izany? Ny volanao totongana d'évaluation foana, d'évaluer foana ny volanao, totongana foana ny sanda amin'ny vola malagasy. Raha milaza aminao fa raha tamin'ny 2011 nge tadidiko tsara mihitsy fa 2000 ariary nge ny euro anankiray amin'izao fotoana zao ohatrin'ny 4600 ariary zany ny euro anankiray ary atoko hoe 4000 eo zany ny dollar anankiray. Zay no donné farany mba tadidiko fa io le dévaluation monétaire io mantsy io le fitonga amin'ny sanda amin'ny vola malagasy io mila fehezina, mila mana politique monétaire mafy tsara mihitsy ianao. Za manontany tena zao ty aizary ny tena mba politique monétaire ny fanjakana amin'izao fotoana zao. Ialana amin'izao fahantrana d'évaluation mahazo ny volatsika zao satria nge tsika nge tsy maintsy manafaritany avy any ivelany mbola miankin-doha amin'ny zavatra faratsika ary na sakafo ara faratsika satria nahoana satria tsy nisy politique mazava ny politique agricole fa mikarana ito Madagasikara zay toka secteur prioritaire secteur primaire. Za zao tsy de mahita le izy sanda amin'ny volanao efa ambany de ambany totongana be zavatra vidinao any ivelany zany lafo nefa le devis tsy de niditra firy nefa ianao zany tsy maintsy manao importation zany hoe le izy koa zany le fanondranana entana fanondrana tsy mipetraka tsara le politique mazava mikasika an'izay le vokatra fanao zany sady mora ny vidanany anandrananao azy any ivelany ny qualité koa eo ihany zany nge mila politique mazava tsara ny tourisme tsy hitanao zay développé anazy tourisme nge secteur tourisme nge mampiditra vola devise eto amintsika eto trosina amin'ny tany mihitsy izy amin'izao zay reny zany tsy mba hitanao ny tsara zay mampiditra vola devise eto amintsika eto. Ny fanampianao secteur privé za mantsy miresaka satria fitantanana ra-panjakana mantsy am'le point fafito le sanao teo ary tena hitanao tsara mihitsy le izy le fitantanana ny raharaha ara-toekarena koa raharaha ara-tsosialy socio-économique ny socio-culturel sy ny sisa zany zao de manahirana be ny mieritreritra azy. Ianao zao za mamerina an'izay mikasika ny vidina PPN ianao nge ninona fahaizanao mitondra raha vao lafo ny fiainan'ny olona andavanandro mihitsy vola miditra aminy nefa mena tsy misy zay mahatonga ny crise sociale zay mahatonga ny crise sociale. Averiko indray mandeha na misy faly na tsy misy faly amin'ity de averiko fa tsy zaka ntsony nge za vidina vary 15 000 francs zany kilo fa taloha tamin'ny 2008 2009 tamin'ny 2007 nisy ny révolution verte vidina vary nge teto 1200 ariary tamin'izany fotoana zany 6 000 francs vidina menaka efa hiakatra 50 000 francs zao ny litre menaka miakatra 100% mihitsy izy satria amin'izao fotoana zao départ 2014 2018 2019 5 000 ariary teo io zao izy 10 000 ariary PPN ohatrany hoe jiro sy rano facture zany nge miakatra tsy zaka ntsony nge zany sy ny sisa io mantsy zany misy miteny hoe ka maninona moa raha verina tamin'ny vidin'ny zavatra tamin'ny andro amin'ny première république mora be fa tsy maintsy miakatra nge vidiny io tsy marina zany diso zany fa miankina amin'ny fidiram-bolanao ny value anazy matoa tsika firenena tena mahantra indrindra aloha amin'ny farany
miaratany alohan'ny farano zay tsy fantatry mona ny farany io de le PIB par tête habitant tena hoe ambany de ambany zany hoe le vola miditra etra tokantrano isan'olona zany no ambany tsy mitombo nefa le vinjahatra miakatra le pouvoir d'achat zay zany calcul lanaovana azy fa aza miresaka ianao hoe ka io nge tsy maintsy miakatra foana manina raha ampidivinany tamin'ny andro premier république tsy zay ny fomba fanaovana analyse fa zay le jerevana an'izay PIB zay matony taux de croissance anao mbola ambany PIB anao zany tena mbola ambany de ambany tsy miakatra le fidiram-bolanao midina tsy mitombo ohatra vidinao miakatra de miakatra zany milaza dika anankiray zany indicateur ray zany marify anankiray zany lazana fa misy tsy fombiazana ohatra mitantanana ra-panjakana amin'ny ankapobeny eto amintsika eto rehefa maheno fanazavanao andry matao Jolay ndre Morasata de mahita zany hoe misy teboka tataka izao mamela anao amaky vitsivitsy andreto hoe tena tonga de voafitin'ilay fanazavanao reto teboka 7 fa 4 fa 5 fa 6 reto anatin'izany fa 7 zany zao de hoe am'izao ady amin'ny Covid-19 zao de takina fanaovana vaksiny ho an'ny daholobe na vaccination de masse izany de mba hahafahana miaro ny hain'ny malagasy ary hanaren'aingana ny ara-toekarena teboka fa 7 zay teboka fa 4 de hoe takina fanaovana audit ny famatsimbola nampiasaina tamin'ny ady amin'ny Covid-19 tamin'ny taona 2024 teboka fa 5 tao anatin'ny fianampiana nasionalin'ny mpanohatra de hoe takina ny fanatsarana sy ny fanaovana mangarahara ny fitantanam-bola mpanjakana ka hamafisina amin'izany ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sapan-draharaha-mpanjakana rehetra aty amin'ny Foibe ka hatrany amin'ny faritra sy ny commune ary teboka fa 9 manandanja de takina ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy mba hisiny ny fampandrosoana mitovy isapatrana ny développement équitable zany hoe ohatrany efa voavalin'ny ny matao Jolay ndre Morasata daholo lay tao anatin'le fanazavana teo fa ny am manitikitika satria rehefa miresaka tsika hoe ahantona amin'ny filohan'ny république suivant le hoe violation répétée satria ny lalam-pandroenina ny teny an'izany eo ihany koa le hoe tokony isy ny fanamboarana fandinihana ny lalam-pandroenana mba hahafahana miazo ny république fahadimy de eo zany ny ohatry manitikitika mbola ao anatin'ny raha-mpanjakana aiza ho aiza tokoa moa zany ny indépendance judiciaire ary matao Jolay ndre Morasata raha am'izao fanjakana zao na hitantsika azy zay misy moa zany tena manegana le fahefa-pitsarana le resako teo zany misy fahefananako teo fahefanjam-panjakana de misy le fahefa-pitsarana le pouvoir judiciaire ny ACC ange anaty le pouvoir judiciaire fahefana mitsara fa io moa ny resako anao teo hoe tsy misy tsony indépendance judiciaire satria tratra le pression izy de io nanao lalàna izy lay lasa manao pouvoir législatif za de milaza an'izay mihitsy satria novany raha le esprit le nanaovan'le le projet de texte nataony Brunel le projet de loi nataony Brunel proposition de loi iny de mazava tsara mihitsy iny zany fa misy ny opposition extra parlementaire fa tena anteny mihitsy ny ACC hoe asoro ty ovay any ty azange na tonga an'io le fanazavana io le nazavainy maître antra mihitsy izy tamin'izay fotoana zany mba tena mba tadidiko tsara mihitsy reny tsy maintsy mbola iverina amin'ny Miara Manonja any satria misy fandaminana kely tsika dia napetrany tsara hoe navoaka le décision ny ACC ny 26 satsifidro zay de naverina ndray navoaka de naverina ndray navoaka de naverina ndray satria salasala satria nisy pression teo ty ovay sy ny sisa zay le indépendance judiciaire zay manirana be satria tsotra nge ny antony le ACC nge de zao le composition ny ACC le olo anatin'ny ACC de volazan'io le article 119 angamba zay ny constitution de milaza mihitsy fa ny anankiroa membre ny ACC tendren'ny président république ny anankitelo telo zay ny anankiroa tendren'ny assemblée nationale ny anankiroa tendren'ny sénat ny anankiroa tendren'ny conseil supérieur de la magistrature ohatraohatran'izay le izy mifafantarako azy eo raha sy diso zay satria eo amin'ny sivy eo le composition telo de roa zay misivy azy dika an'izay zany aiza hoe zary zany le indépendance judiciaire izay no mahatonga ny hevitra mandeha hoe ovainy lalam-pandorenana io composition ny ACC mihitsy ny tena manahirany ary ny président république koa araky ny hevitra eny araky lalam-pandorenana moa de izy manendry ny président ny ACC
tsara dinihan zay zavatra zay, inona ny point fort sy ny point faible zay, inona mapety sy mapety an'izay fa zao dia hitantsika tsara mihitsy fa ny asa zany dia miandany amin'ny fanjakana, fitaovana ampiasain'ny fanjakana iarovany ny zavatra tiany ho atao, miala tsiny amin'ny teny an'izay fa zay ny tena izy zay, fa tsy manaraka lalam-panorena intsony zany, tsy hoe izy zany tsy manara-maso tsony ny mapety sy mapety fanaraka lalam-panorena le lalàna anankiray avoaka fa dia amboariny arak'izay mapety azy, tsy hijery koa hoe inona le qualité, inona le tokony qualité an'le olona tokony membre an'izany ao tokoa constitutionnel zany, zay zao anisany anankiray tokony hanovana lapanorena, andenena fanovana lampanorena zay raha saka aminao koa mikasika amin'ny fokotany zao ty ndray hevitry manokana ty fokotany zany ange lehibe fokotany zany ange olona mbola tendreny am'izao fotoana zao, zany hoe tsy collectivité mihitsy zany no fokotany fa mbola atao hoe circonscription administrative, zany hoe mbola le rafim-pitondram-panjakana zany izy io ametrahan'olona tendreny zany hoe fampandrosoana amin'ny fokotany zany dia miantona satria ny commune nefa tsy manana moyen, tsy afaka amin'ny moyen amin'ny fokotany dia miantona eo le fokotany, ka zany hoe manana sosokevitra hoe mba ataovy collectivité koa ny fokotany, ataovy CTD zany izy, CTD fondromoka itsijara-pehefana dia mba manana budget izy mba afaka aminao fampandrosoana madinidinika amin'ny fokotany misy azy izy, zany anie anisan'ny tokony hojerena amin'ny fanovana ny lampanorenany, ary lampanorenantsika io mialatsiny aminao za raha miteny an'izany eto tsy fantatra ntsony na régime inona na régime inona, io le lampanonena somary mialatsiny sadasada kely zay izy, régime présidentiel tokoa ve satria moa président république no ataoko hoe manana fahefana amin'ny dissoudre ny assemblée nationale, il peut prononcer ozy izy la dissolution de l'assemblée nationale après consultation sy diso ny président ny assemblée nationale, ianao ve anao dissolution nefa manao mankatao consultation président ny assemblée, régime présidentiel zay nefa ohatrany hoe to régime parlementaire koa satria tsy fantatro hoe ny député no manolotra ny atao premier ministre dia izy manendry azy raha sy tendreny dia ahoana mangataka andreo zay olo-kafa ndray tendrena atao atolotra efa tranganisy teto zany, tranganisy teto zany zay no ataoko hoe tsy fantatra ntsony na régime parlement na semi parlementaire na régime semi présidentiel, ka io zany apetrao mazava tsara zay tokony débat anankiray tokony hoentsika amin'ny fanovana lampanorenana vaovao anatsara azy mihitsy le fokotany sy mikasika ohatra zay ohatra zay zavatra tiako zay zavatra resahako zay zany raha miresaka sesentsika Andriamato Morasata Julien, raha anao fahampahatsiaivana kely dia nivoaka tao anatin'ny lalam-panorenana mihitsy ohatra ny ACC tamin'ilay fanomezana baiko ny hanaovana ny pacte de responsabilité, nivoaka tao anatin'ny lalam-panorenana mihitsy koa ohatra ny ACC tao anatin'ilay mise en accusation zany au fin na déchéance ny filohan'ny république tao anatin'ny décision navoaka ny ACC dia tsaroantsika tsara ny amin'le hoe maintenu ny filohan'ny république fa raha vao ny gouvernemanta tao anatin'ny décision ny ACC zay tsaroantsika tsara tamin'ny taona 2024, tsika ihany koa dia nahita tsara ilay ady hevitra momba ny fifidianana anteny meran-dolona teto anivon'ny firenena hoe tsy afaka hanatanterahana fifidianana anteny meran-dolona ny lalàna zay voasoratra teo aloha satria dia tsy feno ireo mpifidy vaventy na collège électoral zany ahafahana mifidy ireo anteny meran-dolona zany satria tamin'ny fotoanandro tamin'le fifidianana teo aloha dia alay bentanàna sy mpanolo-tsaina ihany no afaka mifidy ny anteny meran-dolona netiny tamin'ny lalàna zany satria fifidianana ray ihany ny zakan'iny fa no takiany lalàna dia hoe amin'ny fifidianana ray ihany fa amin'ny fifidianana ho avy eo dia tokony efa feno, ary zay koa voalaza ny lalam-panorenana hoe ny fifidianana zay eo anivon'ny chef de région sy ireo mpanolo-tsaina paritra, ny chef de province sy ireo mpanolo-tsaina paritany, kanefa dia noeken'ny ACC izany na dia nisy ara lay fananganana voamera samihafa teo anivon'ireo solombavambahoaka sy mpanolo loholona tetỳ anivon'ny fanoherina hoe tsy mety io ary notoriany zay convocation électorale zany dia neken'ny ACC hoe mety io azo anatanterahana, ary faranteo hitantsika teo dia hoe ny ACC mihitsy no niraitsy kombakomba tamin'ny mpanatanteraka ka nampanaiky satria zay no désidéra tamin'ny mpanatanteraka raha le teninao teo hoe tsy te hametraka n'Andriamato Marc-Ravalomanana lehibe amin'ny mpanohitra na dia hoe tokony hipetraka ary le respect na parole donnée na
olona everina filoham-pirenena satria tamin'ny débat hitantsika izany rehetrarehetrany io ekeko tokoa izy no filoam-panohatra ary zany dia zavatra voalaza ny lalam-pandroenina sy ny lalàna zany satria ny loi 2011-013 dia fantatsika tsara fa tsy maintsy ny fanaraka tamin'ny lalam-pandroenina ny fomba nandrafetana izany teo anivon'ny Assemblée nationale tamin'izany fotoana zany na ny congrès ny tetezamita zany de iny hitantsika iny zava-misy ny loi Brunel zany dia nampifanitsahana amin'le loi 2011-013 de neken'ny ACC ny fanovana tao anatin'izany rehetrarehetra izany nefa tsika tsy nikitika lalam-pandroenana akory mazava nefa ny ambaran'ny lalam-pandroenana amin'ny fomba fametrahana amin'izany lehibe mpanohatra zany raha raisina am'ireo zany de hoe mitombona tsara mihitsiny lay tao anatin'lay fitakiana nataon'ny mpizaika Andriamato Andriamorasata Jolay amin'ny hoe takina ny fialan'ireo mpikambana amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana ka soloana mpikambana vaovao zay mpitsara tokony hifidy azy ireo araka ny traikefananana mba ho tena aleo tena izy ireo miaraka amin'izay ihany koa dia apetraka ny rafi-pitsarana maleo tena dia mbola resahana eo ambonimbony kokoa mola eo amin'le teboka faharoany hoe ravana ny lalam-pandroenana raha tomboka ny fandiniana lalam-pandroenana vaovao andraisan'ny rehetra anjara mba hidirana any amin'ny Repoblika fahadimy ny ACC zany eto Madagasikara dia tsy ilay mpiandry lalam-pandroenana araka ny mahazatra fa araka le tenyilay filoha zay fa niala le filoha hoe ny tandrony tsy isiany korotana neny ny ataonay tsy zany ny asan'ny ACC fa contrôle na légalité ka miteny izy eny na tsy no andraikitra zany ny ACC zany rehefa mijery an'le fanazavana miaino an'le fanazavana ao mandinika an'ilay teboka isa teboka lay 9 Andriamato Julien Andriamorasata zay efa maraparana ny ady hevitra ihany zany tsika zao de hoe marina efa tonga teto ihany reo tompon'andraikitra samy hafa tao anatin'ny fanoherina ny teny an'le hoe mandeha any amin'ny PTF ny lalan'ity résolution ty mandeha makany an'ireo accord diplomatique ary indrindrandrindra ampahafantarina ny fitondram-panjakana reto anie ny ady-tso-pitantanana sy ady-tso-pitondrana nataonareo ary mandeha ihany koa makany nivon'ireo vahoaka samy hafa fa everiko fa tsara toerana ianao raha iresaka zany Andriamato Jolay Andriamorasata ny amin'ny hoe ny adidin'ny fanoherana manoloana an'izao raha izao satria tery de tery ny lalantsika mpanohatra satria tsy mbola misy lalàna zany tena afaka iasantsika satria le décret d'application raha moa ny fihin'ny fanjakana fa matahotra amin'ny fanoherana izy ilay démocratie voalaza amin'ny préambule ny constitution resahana satria ny mitondra ny lalam-pandroenana de tsara ho fantatrareo fanjakana dia ny préambule zany de mireflete ngezabe hibata ny endriky ny lalàna rehetrarehetra satria misy zay mahasava ranonando zay dingana ara-tantara araky ny lalàna ara-pitantanana zay efa tsapa sy hita nandritry ny fotoana maro dia izany préambule zany no mibata ny lalàna ka rehefa mandinika an'izay Andriamato Andriamorasata Julien sy maheno ny fanazavanao teo tena tsisy antony hitsangana n'ilay fitondram-panjakana itsony zany raha reo lalàna rehetrarehetra zao dia ny atsika ny andraikitsika fanoherina zany dia fa manao arak'izay tokony izy tsika fa ny endrik'ilay Repoblika mihitsy no tsy tafavoaka inona ary no atao Andriamato Julien ka tena voalazanao mihitsy monsieur Faniry le izy tsy taoko tsony zay nampiana azy tena voazavanao tsara daholo mihitsy le fipetraka le izy na le indépendance judiciaire zany na le hoe fahaleovantena amin'ny fitsarana zay nge mahatonga an'io le tsy manana fahaleovantena le ACC haute cour constitutionnelle satria le olona ao anatiny ange de reo no olona nan'olo sy nametraka azy azonao tsara zay zay zany de olana anankiray tena olana fototra ary voalazanao tsara daholo mihitsy ny zavatra getratra fa mba tiako anampiana an'izay voalazanao zay de retaka fanajana ny zon'olombelona io le respect des droits de l'homme tena ny article 7 10 11 12 mpanorenao miresaka anazy io tena tsy maintsy manaja ny zon'olombelona nge ny mpitondra fanjakany anatin'io zay lalam-panorenana zay ary anatin'izany ny ataoko hoe liberté fondamentale io le fahalalahana ankapobeany zany fototra tokony atsain'ny mpitondra fanjakana liberté d'opinion zany liberté d'expression zany liberté de presse zany ary misy anankiray io droit de libre circulation anatin'ireo article reo de za de gaga mihitsy am'izao fotoana zao satria ny président Marc Valma rehefa mba mivoaka zany mba manatona amin'ny vahoaka izy mba mietsena izy mba manontany hevitry ny vahoaka izy inona ny problème sy de sakanana asina hersa miaramila kagole manaka anazy zavaina mpapian'ny tômôbila tadio fa tsy citoyen tsotra ngizy ancien fa
ancien chef d'état izy ary misy statut anatin'zay zay zany de anisan'ny violation na constitution zay anisany tsy fanajana lam-panongena zany ary zao angeny tena manahirany zay mba hisaria conseiltsika misy manara-maso any io nanomboka tamin'ny publication universelle des droits de l'homme tamin'ny Nations Unies tamin'ny 1948 nanomboka de efa mivoaka ny charte tsirairay mikasika ny droit de l'homme eran-tany eto amintsika eto misy fikambanana ONG na association manara-maso mifampiarana ny démocratie fampiarana ny zololombelona eto amintsika eto miara-miasa amin'ny Nations Unies manao tatitra any aminy any zay koa ny ambassade manara-maso ny fa mifirenena tsy manaja ny zon'olombelona eran-tany de ho sahirana na fiara-miasa amin'ny any ivelany zany na fiainany amin'ny ankapobeny anatiny ao ka io ny tsaritana ny sain'ny fanjakana misy angeny cour de justice internationale misy ny cour de justice africaine miady am'zany tsy fanajana ny zon'olombelona zany ka io zany anankiray violation na lam-panongena io zany ka zay mahatonga ny olona miteny hoe tsy mety tsony ty tsy mifanaovana zavatra mamirapiratra sy manahitaitra fotsiny eto akory fa le fiainana amin'ny ankapobeny malagasy mihitsy okareo tompoko tena mitotongana mahantra sahirana am'zao fotoana zao mitadiny sakafo hoaniny isanandro tsy trapatsika ve zany zavatra zany zay tsy mametra politique monétaire mazava tsara ianao jereo tsara ny priorité de priorité marina fa misy an'le hoe création de nouveau projet émergent ndray io ka my budget nao ry déficitaire ianao micréé an'reto savy am'le milliard ndray zany angalana anaovana an'reto ataovy mangarary fa tsy manina rehefa zay ny tanjona ange zay mahatonga ana miteny hoe fanajana ny zon'olombelona droit de l'homme io zany ataoko hoe composante essentielle en démocratie io zany teny hoe raha tsy mangaika io fotora ny démocratie zany ary tsisy firenena afabela raha tsy manaja ny démocratie raha tsy manaja ny zon'olombelona io zany anankiray takina mihitsy amin'ny fampandrosoana mila mailo anao fa misy manara-maso angentsika eran-tany ro tsara ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany mbo tsara ny politika atsika atao anatiny ato zay le efficacité zay matsy le tiako sy soa toavina démocratique les valeurs fondamentales démocratiques tatana raha-mpanjakana ianao tokony voafianao tsara zay mangarary zany ny efficacité transparence ny efficacité fombiazana zany sy ny sisa ny dialogue be de be les valeurs fondamentales démocratiques tokony atsainao fa tsy mora akory mitatana raha-mpanjakana amin'ny ankapobeny fa mila an'izay paramètre maromaro zay zany tiako resana voazavo anao ty tsy tatsoza anampina azy fa tena voafeanao tanteraka mihitsy le izy izay no mahatonga ny mpizaika atao zany mitaky ny hoe tena fa tsy fombiazana ntsony ty tsy mitovy tantanana secteur privé igny tantarana raha-mpanjakany zay de apetrako zay tsy société anao akory io tsy olona anao akory ny mpiasa amin'ny fanjakana tsy volanao akory miasa ao fa an'ny fanjakana an'ny vahoaka ka tsy maintsy mitsinjo an'le vahoaka ianao zany eo am'izao fotoana zao fidiram-bola ny vahoaka tena sahirana izy mitady sakafo hoany isan'andro alamino fa aza ilika fotsiny de avy solution izy fa aza ilika fotsiny izy raha mba mivarotra de avy solution izy fa tsy tan'zay atao rehefa priatinao miaramila sy pollution moa izy any an-trano ange izy mijanony de fantrano zany tsisy fidiram-boly zany tsara manao atsika firenena ohatran'ny Japon Chine ange na firenena émergent reo fa rehefa mandroso ny firenetsika azo atao tsara mihitsy manao zavatra mamirapiratra zavatra tsara manaitra vitatsika zany zay ny takily le fampandrosoana fa itsika zao tena mbola mahantra de jerevo le fidiram-bola n'le vahoaka malagasy jerevo nyfahefany vidiny le vahoaka malagasy fa tsy aro antsony sahirana izy tsy fandripalemana ange monsieur faniry misy karazany teo misy l'insécurité resantsika publique tsy fandripalemana zay fa misy l'insécurité alimentaire ohatrany any atsimo tsy fandripalemana zay ary misy l'insécurité judiciaire le olona mitondra raha-mpanjakana rahany any amin'ny fitsarana mitebiteby andro amanalina satria be loatra de risoriso afaka manontany olona ianao mikasika an'izay zany jerevana le hoe aiza le état de bonne gouvernance
zay nisy ngamba no eny fa voalazanao daholo izy ka tsy hitako tsony zay anampina azy ya ny zava-misy raha ohatra hiverenantsika zany a tany amin'ny ataontsika hoe 5 eny amin'ny 7 rehefa nahantona tamin'ny asany ny président Jafy Albert de teo le hoe lazaina fa variana nanao madareda de tsy niatrika conseil des ministres dia nisy korotanana teo anivon'ny assemblée nationale tamin'izany de nainga avy amin'izay no nametrahana zany reo empêchement ny président Jafy Albert ny fampiatona ny président Rajonary Mampianina dia hevitra tokana ihany tsarotsika tsara de hoe tsy nanangana nilay fitsarana avy na haute cour de justice tao anatin'ny herintaona araka ny voalaza ny lalam-pandroenana izay dia nafahana nanao an'ilay mise en accusation tonga tany amin'ilay déchéance na fanonganana azy raha mijery ny fanazavana sy ny zava-misy amin'izao fotoan'izao tsika Andriamatoa Julien Andremorasata de fa tanteraka lay ambarany lalam-pandroenana hoe violation répétée maro be reo fanitsahana lalam-pandroenana tsy ray tsy roa tsy telo tsy efatra fa maro be ary maro be ihany koa reo fampanitsahana lalàna décret mamono ny loi ny note mamono ny décret sy ny sisa ao anatin'izay fikorotanan'ny fitantanana andrara-panjakana ka everitsika Andriamatoa Julien Andremorasata fa voazava ary voazara ninivon'ny vahoaka sy ny mpijery atsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny eto atoerana zay zavatra zay ka mety mbola manana teny ianao 2 minitra na 2 minitra eo zany atsipy ho an'ny mpizaika rehetra zay niatrika zany sy ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny akabeny ho an'izay tsy voateninao teo sady hamaranantsika zay fivahiniananao eto Miara Manonja ary fandrina de hoe mbola hiakatra matetitetika anao fa tena misy zavatra fanazavana teknika zay verina fa tena angeza be tsara ihany manamarika atsika fa Andriamatoa Julien Andremorasata dia administrateur civil zany tena nianatra an'izany izy ary manam-pahaizana an'izany efa avy lehibe mifaritra noho izany ny zavatra rehetra niresahany teo de anatin'ny maha teknisiana azy avokoa sady eo ihany koa moa zany le hoe manara-maso ny fiainan'ny firenena satria tompona andraikitra ara-politika Andriamatoa Julien Andremorasata misaotra monsieur Fani tsisy horesahana ntsony angamba fa de tiako apetraka fotsiny hoe ny hevitra ihany aloha ny tsy mitovy fa maha-olombelona misy foana ny fanajana sy ny fihavanana zany matona atao dia reny zaika be reny de tena natao anairana ny fitondram-panjakana koa amin'ny akabeany fa tsy zakan'ny olona tsony le izy ary isorana be dehibe ny fandarana Miara Manonja mananasa ny tenanay mba ahafahana mitondra ny anjara biriky kely eto amin'ny fanazana tokony tsara fantatra mikasika ny voamera fitantanana ra-panjakana ny tao zany sorako be dehibe ny mpikambana atao amin'ny voamera nisy magistrat atao misy manampaizana manokana ny lalàna atao ary tena misy olotsotra ihany koa nitondra ny hevitra navoakany tao tamin'ny feikevitra résolution zay hitantsika teo de misaotra indrindra misaotra anao manokana fa ianao nge tena namiano azy teo zany nanazavany tena anina teo misaotra betsaka eny ary isaorantsika Andriamatoa Julien Andremorasata zay nanaika ny vahiny teto amintsika satria de anisany ny adihevitra tao anatin'ny voamera fitantanana rara-panjakana izy de afaka ihany koa ny laza ny zava-misy tao anatin'izany voamera zany efa noraisitsika omaly teto ny voamera politika de mbola misy ny voamera samihafa fa eny atsefatsefan'ny adihevitra eny ho resahantsika zay ny zavatra nyresahan'Andriamatoa Julien Andremorasata teo tena zava-dehibe mikasika ny fanitsahana lalam-pandroenana rehefa avy eo tsika de angatantsahana lalam-pandroenana miverimberina izany dia everitsika zany fa tsara ho fantatry ny vahoaka zany ary lay fikorotana ny raha-panjakana vokatry ny fanitsahana zany lalam-pandroenana zany de anisan'ny mahapotika atsika ka ny zava-misy tahaka izao de afahantsika mitaratra zany ny am'le hoe inona no handraikitra isam-batan'olona ny andraikitry ny vahoaka zay manome fahefana ny fitondram-panjakana ny andraikitry ny vahoaka zay vesarany zany krizy sy vesarany zany fiainana tena miasarotra isan'andro anandro satria tena raha raisitsika zany départ 2019 ty fitondram-panjakana ty roa taona sy tapany amin'izao fotoana izao dia zay départ 2019 zay dia 5,000 ariary ny litatry ny menaka tamin'izany fotoana andrano na 4,000 amin'izao fotoana izao rayal zany hoe zay litatry ny menaka izay zany dia 100 isanjato zany fiakarana zany na 520 am'zato isanjato mazana be zany fa zay aloha ny zava-misy de tena lasa hoe misubira victime ary tena lasa tena eo anatrehan'le zava-misy zany de tena valala voatango lay vahoaka malagasy eo anatrehan'zany rehetrarehetra zany ka mba hahatsotsika tsara hoe
tsy miteniteny foana isika eto Miara Manonja azotsika tsara hoe tena reo zavatra andresana teo ary namafisina Andriamato Jolay Andremorasata teo ny amin'ny hoe reto natao fitatana raharaham-panjakana voahitsaka daholo reto composanteny reto zany hoe ny état de droit fanjakana tsara tantana ny bonne gouvernance na ny fahaiza-mitantana ny raharaham-panjakana ny fanjakana tsara tantana zany ny séparation de pouvoir zany tena voahitsakitsaka fa tena fahefana tokana misy eto efa nambara tany aloha tany tamin'ny fandaharana Miara Manonja de hoe fahefana tsy refesy mandidy misy eto amin'izao fotoana izao zany no zavatra misy eto amin'izao fotoana izao le rafitra zany rafitra zay resantsika zay tena hoe manao zay tiany ateo io nivon'izay mpanatanteraka zay zany zay mamihana nireo fahefana rehetra zany na rafitra mpanao lalàna na rafitra ny fitsarana io ary efa andresantsika teto hoe tsy misy zany fahaleovan-tena mpitsarana zany na indépendance judiciaire ary tsy misy ihany koa zany décentralisation effective io ara de tonga anatina hoe émergente ndray zany lay décentralisation zay tsy voalaza ny texte akoriny zany ny atao hoe texte de lalam-panorenana satria zay ny fototry ny république zay iorenantsika eo ihany koa les gestion na fitatanana sociale ara-toe-karena sy sociale ara-kolotsaina sy ny sisa dia tsy voaresaka tsy mandeha am'izay lohany am'izao fotoana izao ary tsy manandanja ho amin'ny fitonam-panjakana ary vara moa zany de le sehatra iraisam-pirenena zay efa hitatsika ka alohan'ny andraisantsika ny député fetra zay efa tokaikitsika am'izao fotoana izao makomana izy dia hoenotsika aloha ty oronam-peo zay nataony maître Olala zay efa atao anatin'ny vaovao omaly ihany izy ty efa andresahan'ny mpanao gazety fa iveritsika fa mifanindran-dalana amin'ny zavatra nambara tamin'ny fanadihadiana teo sy ny nambara mivahintsika teo le hoe maninona ny takina ny fialan'ny filoham-pirenena maninona no zao ny efaran'ny firenena satria be loatra le fanitsahan-dalàna de ny mpahay lalàna no miteny eto araky ny fomba fijery ny zava-misy de hoenotsika izay hevitry ny maître Willy Razafinjatovo izay leo zany ny vahoaka leo zany ny mpanohatra leo zany ny olona ny afaritany eny da de tsika eto amin'ny renivohatra ary leo an'le hoe isan'andro zao vaky zao de tsika salana foana lalam-pandrena izay moa koa amin'le lalam-pandrena koa misy milaza hoe ny filoham-pirenena de azo esorona amin'ny toerana misy azy tsy ho filoham-pirenena intsony rehefa matetika izy be imbetsaka loatra fa nitsaka sala lalam-pandrena d'une façon répétée izy lalam-pandrena tafiditra nge zany ampy ny critère ampy ny motif ampy ny zavatra hoe entina anesorana zany filoham-pirenena zany noho ny fa nitsakitsahana foana le lalam-pandrena mpanohatra aza melana mihitsy le mpitondra sesefo mihitsy ny zavatra tsy mety ampafantaro sanandro mihitsy ary zary teny mihitsy ary hoe aza melana mihitsy raha tsy manatody mampanatody ny fanjakana hitondra zavatsoa zany le atody zany hoe hitondra zavatsoa le fanjakana rehefa manatody ho an'ny vahoaka sy ny tanindrazana zay ny fanazavana ny etin'ny maître na ny mpahay lalàna mpisolo vava Willy Razafinjatovo ny amin'ny fiainan'ny firenena ny amin'ny hoe fanitsakitsahana mivelombelona lalam-panorenana ataon'izao fitondrana zao ary rariny zany raha ohatra ka mitarika am'izay mety fanesorana ny filoham-pirenena izay lalàna no miresaka am'izany fa tsy isika no mamorona am'izany ary tsy fotana mafaty koa no miresaka an'izany satria miresaka tsika texte miresaka tsika violation de zay ny hoe rehefa misy ny violation ana texte indrindrandrindra constitution dia misy ny lalàna zay miantraika am'izay manao an'izany fanitsakitsahana izany de am'izay hoe fanesorana na fampetona na fampitsara anazy amin'ny asa amin'ny andraikin'izay ary de izy moa de nyteny hoe sesefo ho fantatry ny fitondram-panjakana mihitsy lay zavatra tsy mety ataony ary zay nge de tena mampafantatry tsika hoe zao marina ny ataonareo fitondram-panjakana zao ny tsy mety zao ny fandikan-dalàna zao no zavatra nataonareo any bahoaka malagasy sy nambotehanareo an'ity firenena ity zany rehetrarehetra izany de veritsika fa dia mba hisokatra ny masom-panahy ny vahoaka malagasy hoe mbola afaka mananteny izy fa misy manara-maso raha zao akoatran'ny sehatra iraisam-pirenena dia ny fanoherana mitondra ny anjara biriky ny amin'ny fitsikerana sy fiterena ny zava-misy ary de mitondra ihany koa satria raha na entsika de misy vahaolana nge entin'ny fanoherana
fa tsy hoe de mitsikera be fahatany fanoena fa manolotra vahaolana izy ao anatin'izao raharaha izao fa anisan' zany le hoe tsy zakanareo tsy hainareo tsy mety ny zava-misy am'izao fotoana zao de io zao tsika mahita ny kafoy azy ngeza be ao anatin'ny fitondram-panjakana zay no fomba tsotsotra resantsika azy fa de niady atranonareo mpitondra fanjakana aza ho raisina mihitsy ho fanakorotanana avy aty aminay mpanohatra ny skandale ataonareo fitondram-panjakana am' tsy fahaiza mitatana am' resaka vola miodina samy hafa de aza ho raisina mihitsy ho fanakorotanana avy aty aminay mpanohatra ny nepotisme anareo mpitondra fanjakana aza raisina mihitsy ho fanakorotanana avy aty aminay mpanohatra zany de tokony azava tsara zany ny asan'ny fanoherana dia miasa arak'izay mba na de tery arany lalina ny resantsika teo de miteny arak'izay tokony izy izy député fetra efa eto akaiky eto anao andriamatoa député isika am' rahalahy zany no marana indray zany ty tevitra faraparanty am'ty anio ty fa 8 volana jolay député fetra tafaradalana eto indray tsika député fetra aleo aloha tsika ifampiarahaba ny mpiaintsika rehetrarehetra maneran-tany sy ny eto Madagasikara izy dia voafidy tao amin'ny district na ny boriboritany fadimy miaraba andriamatoa solomavomboaka miaraba faniry dia miaraba ihany koa ny mpanaraka an'izao fandaharana Miara Manonja izao nafinaritra mihitsy ny teto anivon'ny plateau satria mafana mahazo vaovao misy ny teknisianina zay nodimbiasako teto niaraka namakafaka sy nitondra ny heviny manoloana ny raharaha-pirenena sy ny fitantanana ny raharaha-panjakana amin'ny ankapobeny de isaorana ny rehetra zay ny fandimby teto izany rehetrarehetra zany ny anjarako moa atao hoe loha hevitra tsy tena misy loha hevitra makaiza fa manodidina an'izay fitantanana ny raharaha-panjakana sy ny toetoetra ny fomba fanaony zao fitondram-panjakana izao ary mampidikizo atsika mahatonga atsika difitra ao anatin'ny fahantrana ary mitana laharana farany eto ambonin'ny tany no asiko faneho-kevitra sy itondrako zany faneho-kevitra zany izao tolakandro izao be debe ny resaka natao nandritry ny reny fikaonan-do-pirenena nataony rodibe ny mpanohatra teny amin'ny bypass ireny tamin'ny 17 ny volana teo sy tamin'ny 14 ny volana zavatra hita sy tsapa dia kaikaiky ny vahoaka malagasy miray feo ny vahoaka fa sahirana miray feo ny vahoaka fa tsy mahatafa voaka baolina izao fitondram-panjakana izao miray feo ny rehetra nenina ny atreo anivony reo atao hoe pomba ny fitondram-panjakana ara pomba ny atoko tononoko izy vovonana IRD IRK ao moa anarana maro isan-karazany TGV tsy fantatro ohatsy hoe iza moa ny tena irimara iza ny IRK iza no IRD iza no iza fa nefa any anatin'ny reny vondrona anatoko politika izay nanosika sy nanoana ny filoam-pirenena ireny na tamin'ireo fifidianana isa-tsokajy ny fandimby tia efa tena hoe vakivava hoe tsy tafavoaka le firenena mijaly le vahoaka malagasy inona no antony ny antony de fa resahako teo hoe nisy ireo atao hoe manam-pahaizana manokana momba an'izany fitantanana raha-panjakana dia ny administrateur civil andriamatoa Julien Zokobe Julien sy nisy ihany koa ireo atao hoe manam-pahaizana manokana izay niarany namakiloha niarany kaondo taminay teny amin'izany feonam-be teny amin'ny bypass izany voaka ny fehi-kevitra efa nisy ny namana teto nitondra famela belarana nitondra fanazavana mahakasika an'izany feonam-be izany ny ano ny anankiray tiako hitondrana ny hevitro an'io de mahakasika ny atao hoe fitsinjaram-pahefana efa nresahana ihany zay amin'ny fomba maro no afahana manatanteraka an'izany fitsinjaram-pahefana zany tsy resaka politika no nresahako tamin'izay fotoana zay fa resaka fitsinjaram-pahefana amin'ny resaka hoe ara-toekarena inona no antony isafidianana an'ity mba ahafahantsika hoe mampisitraka faritra anankiray na commune iray mba isitraka an'izany fampandrosoana zany tsy mitanila fa mitovy amin'ireo le faritra rehetra 13 eran'ny Madagasikara nresaka tamin'izany fotoana zany nresaka hoe fitrandrahana ny arena kibony tany teo anatin'izay ho ajanoko atreo iny fa resaka fitsinjaram-pahefana amin'ny ankapobeny no resahako teo inona ro ny antony tsy mampandehla izy inona no mahatonga an'izao fitondrano zao mbola mame sy fininy ny fahefana rehetra ny pouvoir central ary nisy mpanao politika anankiray raha niakatra tany amin'ny ainao manjery tsy miankina dia nilaza fa ny 270 isan-jato ny vola
dia mbola mifitondrana foy be no mitantana azy no mitsinjara azy ampahany kely zay no mitsinjara ho an'ny faritra ao anatin'izay nefa fanitsakitsahana ny lalam-panorenana miariary toy ny vaiakandrina ataon'izao fitondrana zao dia io fanendrena ny gouvernoura fa tsy fanatanterahana an'izany a fifidianana zay ho lehiben'ny faritra sy ny mpanolotsaina-paritra izany tena mienaena ny ministra ny aty tany tsy mitenyny prime ministra nefa ny lokalokany zany tany anatin'ny fampelezan-kevitra aizany misy atsika am'izao aka ohatra anankiray a tsy voafehany zao fitondram-panjakana izao itsony na any an-trany fotony na inona nataony teo na inona ho ataony satria any amin'ny distrika anambanja ohatra de tonga taty aminay ny fitarainana sy ny angomavona nanao hoe misy ane ozy izy any anivona commune rehefa ndeha andony ristorony ianao tsy any amin'ny braon'ny commune ianao no mandony ristorony fa any an-tranon'olo tokana ary fatapoko fatapireneny zany zavatra misy izany santionany ray ao anatin'ny maro izany hoe gaboraraka amin'ny fitantanana nresaka ianao toe nepotisme mbola zany mariky ny izy ihany hoe misy zavatra tsy mety na tamin'ny fanendrena aloha satria tsy tena mifanandrify amin'ny fahaiza manao an'izany namany zany na olo-patatra zao zany le andraikitra omena azy de mandeha ny fotoana tsapa hoe tsy mandeha araky ny tokony izy le service na le direction zay tantaniny dia mangina satria inona ny antony misy miaro izy ao ambony ao na piray atoko na piray tapo na lehibe na tokony na ny lehibe indrindra nisany na ministra manana fahefany eto amin'ny firenena dia tsy azoko tiana le olona ohatra anankiray keo ty satria ohatra ny tena hoetiko eto any fotoana mandeha ihany ny ohatra anankiray dia tamin'ny faraparan'ny herinandro iny a tamin'iny herinandro lasa iny dia nisy ny fanapaha-kevitra zay nyraisy ny tao anivon'ny fitantanana ny orinasa jirama zay ny raha mahity io moa fa vola be tsy toko tsoforoana araky ny tatitra natao amin'ny banque mondiale na vita jirama telo nanangany orinasa jirama telo raha ny vola subvention sy fanampiana natao tany hatramin'ny tondrana andriamatora ajoelona tamin'ny taona 7 zany hoe efa 7 taona no nitondrany io filoham-pirenena io de ny zava-misy tao anivon'izany orinasa jirama izany dia nesoriny ny taorian'ny fanapaha-kevitra ny raisin'ny tao anivon'ny direction générale ny jirama ny tale général lefitra anankiray satria misy ny zavatra tsy mandeha araky ny tokony izy maro be midika zavatra maro zay teniko zay inona ny zava-misy ho afindry olona io atao tale général lefitra any amina sampandrara hafa tsy makasika any tsy mifandray a amin'ny zavatra ny raisiny teo a nandraikitra ny raisiny tsy mety mialy olona io fa vao maripotitra ity anjaranareo indray ny milaza na mandainga izy fa vao maripotitra tsy mety mialy olona io a satria tsy hainony riasy zany hoe atao fotsiny zay ametrahana raha tsoany eto le namana de afindratsy de rehefa afindratsy izy a de tsy manaiky satria misy miaro ambadikany misy miaro misy olona membre ny gouvernemanta zay piraitapo aminy a tsy fantatrao mino mieritreritra izay fa anisany zany olona zany ve le fitantanana andrara-panjakana aizany misy andeha le raharaha na manafaniry a eo le nepotisme za tsy milaza mihitsy fa tsy mahay izy a tena mety manana ny diplôma ananana izy fa le tena toe-tsaina madio ao anatiny hoe mandeha anatin'ny fahamarinana ao anatin'ny fitantanana fandraisana an'le andraikitra raisinao manoloana le andraikitra sy toerana nananao zay ny tsy misy amin'ity fitondram-panjakana ity de lasa eo am'izay miodikodina ianao a ny aminy hoe na itsika va ty amin'ny fanoerana na ny solom-bavambahoaka tiaka Madagasikara na ny etyvanivony RMDM no manoarina na ianareo no mandainga nefa izahay tadio tsara fa mitovo araky ny teniko ny andraikitra raisinay ny asanay sy ireo anivony firaisamonim-pirenena inona no antony mampatsiahanareo mpitondra fanjakana mpanatanteraka hoe makany amin'ny lalana tsy tokony ho izy ane ianareo izany mivoana amin'ny andraikitra tokony ho sahaninareo nge ianareo zany torak' zany koa ny anivony ACC torak' zany anivony antemeram-pirenena sy anivon'ireny antemeran-dolony ireny teny izay ve ny andraikitra napetraky ny lalàna sy voafaritry ny lalàna tokony ho raisinareo tsy izay le izy tsy afaky ianareo miariary zany ary nyporofonay zany tamin'ireo solotena maro indrindrandrindra maro anisany avy any amin'ny faritra nanatrika an'izany fikoanan-dom-pirenena ny sakra tsy nisy ny antoka ny frean'ireo na iray ara tsy nisy ny antoka ny séjourn'ireo nandritry ny fivahinianany teto fa ny fanindriny sy ny tanjona ny raisana de ny hoe ahoana no anarenana inona no hevitra anarenana nyity firenena ity de ny zavatra tsapa ihany koa de zay le hoe tsy fafehezany ny filoha-pirenena ny voalohany tompona andraikitra voalohany izay le hoe fitantanana andraraha-panjakana amin'ny akapobeny ny fanitsakitsana lalam-panirena fa tsy resahako itsony dia ny zava-misy dia mifamatotra
nisy a nampifamatotra an'izy rehetra mpitondra ireo reo mivovonan'ireo olona marobe tsara ho fantatra ny vahoaka izany tsy mba toy ny atoko tiako Madagasikara zay hoe atokotokana manana ny disiplinany mety misy mani fa patsiahivina hoe ato ny lalana linina napetraky ny atoko a consigne tokony ho arahana fa ny azy sarotra satria zao ny mahasarotra azy ity atoko anankiray ity fikambanana anankiray ity atoko politika anankiray zay tsy tena hitanao moa inona ny tena mba hoe porofony zava-bitany na efa hoe mba traiky efa nanana ny teo anivony zany hoe politika amin'ny ankapobeny teto Madagasikara zany fa ireo rehetrarehetra ireo izay nanohana ny filorajoelona tamin'ny fotoana nisinina fifidianana ny fandimy teto amin'ny firenena no tsy maintsy omena sehatra tsy maintsy omena seza tsy maintsy mahazo parana gato dia ty raha mieritreritra analany ty anao andre mato prime ministre na andre mato filoham-pirenena dia tsy anaiky ny pray atoko aminy fa hoe tsy mety zany fa zososao de tonga koa ny anankiray raha hoe sorony ianao a hita mihitsy fa nanao fanodikodinam-bola ianao tsy natateraka an'izany asa tokony nataona zany dia tsy mety zany fa mijoro koa izahay rehetra syndicat zao fa manao fa aloha hijanonao de izay zavatra io mampamatra io mahatonga ny tsy mety teraka io hoe remaniement izay takindry zareo a fanovana gouvernement zany efa neritreretin'ireo le solom-bava-bahoaka ary marina ny fitakindreo naman'ireo tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ny raharam-pirenena tsy mandeha amin'ny tokony ho izy le fiainam-bahoaka sy le sosialim-bahoaka mila ovana le ekipa efa miasa mafy zany filoham-pirenena zany ary zay le hoe miasa mafy zay zay nge ny tena lozy tsy mitsahatra amin'ny teny an'izay filoham-pirenena sy ny pomba azy tena efa miasa mafy tsy matoro andro amanalina am'ray maraina vao matoro am'ray vao inona le vokatra zay fieretatory zay na manao faniry ho anareo miaino inona ny vokatra zay zao ny vokany gisitra itsika oarina am'ireo firenena manodidina ny 200 latsaka kely a maneran-tany raha mbola mety ho fito ny tany arianantsika tamin'ny fitondrana teo aloha mbola amapolo ny maro ny tao arianantsika tamin'ny fitondran'ny président Valomanana zay tena mbola nahavondrindra zany atao hoe fitombo ny arakareny zany izao sika farany nefa efa miaritory hatramin'ny ray maraina hatramin'ny roa maraina amin'ny filoham-pirenena inona ny dikan'izay jaranareo vahoaka no mitsara hoe tsy afaka itsony ianao e na tsy atory mandra-parainy ny andro ara ary tonga any amin'le teniko teo miverina any amin'ny fikonandoha zay nataontsika teny amin'ny anisan'ny resaka résolution ny voaka tany hoe aloha miditra amin'ny repoblika fahadimy aloha hovana amin'ny fitsibodalao aleo a izahay ifampiresaka amin'ny vahoaka malagasy tsy voatery ifampiresaka amin'ny mpitondra isika fa aloha ny hevitry ny vahoaka malagasy ho azavaintsika aminy manao hoe ity ny lalàna nisy teo ity ny lalam-panorena izay izy ireo mitondra amin'izao fotoana izao namolavola sy nampandany zany tamin'ny taona 14 izy no manitsakitsaka azy izy no mandika izany apabe maso ary tena tonga de manao be marenina izy rehefa mba manao fanamarinana eva ty amin'ny fanoerana sy ny firaisamon'ny pirenena firaisamonina civile manao hoe ohatra miopefy ene ianareo zany de izay le zavatra tiako natongavana hoe amin'ny ankapobeny hoe maro moa ny zavatra mbola hitreretintsika ho resahana ny fotoana mandroso dia averiko any amin'ny faniry aloha ny fitenenana alohany hoe irisotsika amin'ny aloha hevitra hafa fa constat ankapobeny le tena hoe échec total ny zao a fitondrana rajoelona izao a zay no zava-misy ya na resaka népotisme ianao ny népotisme zany de hoe kinamanamana kamakama zany olona tena akaiky zany a no mifanomezana vahana amin'izany ao anatin'ny raharaha de misy ane zany satria dia zany no naninjehana fitondrana teo aloha zany hoe tena népotisme amina resaka olona fianakaviana akamakama nanenjehana Flora Valomanana moa zany de hoe reo tikobo zany zay teknisiana zay verina fa tokony hitatana ny raharaha no nakarina zany sy nomeny andraikitra zany fa rehefa mijery ny zava-misy am'izao fotoana zao a dia misy mihitsy ange zany népotisme zany ary hita maso zany zany hoe dia eo mpivady sasany eny amin'ny présidence dia ny sasany eny anivon'ny HCC misy an'izany eny misy an'izany hoe reo tompon'andraikitra samihafa zay tena fianakaviana iza no omena manana projet ihany dia avy ny filoham-pirenena mitanisa hoe tena atao zany projet zany a de fianakaviana akaika no miandraikitra izany ary tena namana zay ananana tena hoe fifanakakaizana raha-pianakaviana sy tena hoe namana mifamatotra mihitsy zany rehetra raha namana moa izy indraindray tsy de tena hoe any ny olana fa tena hoe fianakaviana akaiky mihitsy no mahazo an'izany eo koa lay hoe favoritisme
zany favoritisme zany a dia mahazo tombony manokana eo amin'ny sehatry ny fahazona an'ireo tsenam-barim-panjakana zany a dia hitantsika amin'izao fotoana izao ka raha miresaka an'izany tsika dia ny zava-misy ny resantsika député fetra fa tsy hoe mamorona itsika akory no miresaka an'izany ary dia lay fisiny zany rehetrarehetra zany a de miteraka ao anatin'ilay nresahany de namantsika Jolay Andriamorasa taty ny amin'ny hoe le tena bonne gouvernance le resaka amin'ilay état de droit satria dia vohitsakitsaka ny fanjakana tandalana amin'izany resahantsika rehetrarehetra izany a le resaka fitantanana social ary économique le resaka séparation de pouvoir zany rehetrarehetra zany ka io ane zany a de ny vahoaka no tonga amin'le ambarany eo amin'ny article fahadimy ny souveraineté ozy izy appartient au peuple source de tout pouvoir zany hoe loharano ny fahefana ny vahoaka dia ny vahoaka dia maso mandidy mijava-misy zany dia tsy tokony vahoaka ho tratrany zay hoe tena raha matahora zay ny vahoaka malagasy ka hiari-pihatra amin'ny zava-misy rehetra ny zava-misy zany a dia tsy tokony vahoaka heverina fa de hoe ampahantraina dia heverin'ny mpitondra fa hanaika amin'izay tiana anaovana azy fa mba vahoaka araka le fandaran'ny namantsika Clémence sy Lilira Faralahy zay hoe say de iny say iny de mila misaina iny mila mandinika ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary tsy ho tompotra amin'io araka ny tena fandehan'ny raha eto amin'ny firenena satria raha mbola vahoaka tompotra amin'io isika dia afaka andihizany mpitondra arak'izay tiany andihizana azy anaovany décision salegy arak'izay tiany anaovana azy amin'izay décision rehetrarehetra raisiny na manahafetra mino fa ny zava-misy ara-tsosialy amin'izao fotoana izao satria ianao solomavam-bahoaka raha ny fantatra de tena miara ny fitarainana mafy mihitsy ny anareo solomavam-bahoaka ary ny solomavam-bahoaka ny fiaranareo dia io le nambara foana hoe ambulance mpitondra marary any amin'ny district zay misy anareo ny solomavam-bahoaka no findraman'ireo vahoaka hoe mandondona hoe tena député tsisy écolazy député tsisy ankoaniny député tia amorona orinasa kely zay fa tena mazana be ty fantrana ty ny solomavam-bahoaka ara de atsona mihitsy ny amahan'ny olona mpivady satria tsy miasa le raim-pianakaviana dia miteraka krizy ao anatina tokantrano dia mistarika amina fisarahana samihafa tena miaina amina zavatra tena hoe ivelan'ny asa mampalaolalana azy lay solomavam-bahoaka amin'izao fotoana izao miaina izany ianao député fetra inona ny zava-misy ara-tsosialy aloha zany fandraika an'izay nresahantsika zay efa ianao ihany dia naalala tsy mila nampitaina taminao akory satria iraisan'ny solomavam-bahoaka indrindra ireo any amin'ny faritra ny tena ataoko hoe ianjadiny zay noho ninona noho ny tsy fahaiza mitata ny fitondrana fohy be no ny fahantrana lalina zay iainan'ny vahoaka ary mampikoroso ny fiainana isan'andro dia no misolovaika any akalana ny solomavam-bahoaka aty fotsiny satria tsy mba manana an'izany hoe secrétaire zany ane tsy manana an'izany membre ny kabinetra izany ane tsy misy fombafomba be satria efa nifankalalatra amin'ny ela ny fanerasera tamin'ny vahoaka zany solomavam-bahoaka izany ka dia tsy valaparako no fa marina de marina ny voalazanao fa ny zavatra anankiray mbola tiako resahana mpiaino sy tiako aho tafita hatrany amin'ny mpitondra fanjakana dia akoatra n'izay fitantanana ny tsy fetezany fitantanana ndrara-panjakana zay dia mahakasika ny atsojay atao eny fotony amin'ireo olom-bofidy avy amin'ny mpanohatra na tsy manaika miray tsy kombakomba aminareo ao anatin'ny fitantanana dia hitadiavanareo antony araka le fiteninay matetika sady efa fomba fiteny malagasy moa rehefa tiany hovonona ny alika dia lazaina fa romotra maro am'izao tsika miteny izao marina misy raha mafanafana am'izao fotoana izao mahakasika ny resaka hoe fifofona ny ainy ny filoha-pirenena fanonganam-panjakana maro ireo olona voasambotra sy tazomina vonjomaika anaovana fanadiadiana dia efa niresaka tamin'izany fotoana izahay hoe misy antony zao rehetrarehetra zao raha ialoha tsy noho ny vahoaka le izy de zany teny tamin'izay fotoana zay hoe mety isy ihany izany ry vahoaka fa izao noho ny tsy fahamatorana tsy ny sérieux naseho an'reto mpitondra fanjakana reto tamin'ny alalan'ny faneho-kevitra maro hatramin'ny nampitondra azy de manjary tsy noho ny vahoaka itsony ny zavatra resahany na ny solotenany io na izy mivantana satria tsy matotra tsy ampy ny fahamatorana atao anaty ka na zavatra efa tena atao hoe gravy ohatran'izao misy aora dia mbola maivan'ny vahoaka ary inona ny zava-misy taratry zao zava-misy zao dia taratry ny malaise misy eto amin'ny firenena
taratra zay hoe ary raha ny olona voatonona am'izao fotoana zao de olona mpiaradi mpanaradi ny filorajoelona olona piray vovolana piray atoko taminy a tam'ireny taona nanomboka taona 4 ary misy ary ny olona neritreretina hoe mety saika nomena andraikitra saika aho a anisan'ireo voatazona ao anatin'izany mety fambara inony zany zavatra rehetra izany voalohany araka ny teniko te misy malazy eo misy zavatra tsy mahafaly ny sasany eo misy resaka alahelo sy resaka lonolony eo mety misy alahelo an'le vahoaka malagasy ihany keo ao anatin'izany hoe tena mahantra le vahoaka malagasy tsy makany amin'ny tokony ho izy angeny hitondranareo ny raha-pireneny fa ny fiainanareo mianakavy fitondra ihany angeny tena tonga de nanao croissance tena tonga de 3 na 4 chiffre mety ho zany a tombatombana any fa ny zavatra hita aloha de maro ny voasambotra de inona koa ny anankiray ny resako tany am-boalohany mahakasika ny resaka hoe am'izao tsika miteny izao na andefasana ny avany amin'ny IGE maro ny asany ny inspection générale de l'État ny mandeha manao fitsirihana manamarina compte fa rehefa atao de ataovy daholo ny commune 790 misy eran'ny Madagasikara fa zany ny teniko taminareo tany amin'ny commune any ambanjany ny ristorina ny ery zareo hoe IGE ny ristorina ny any am'izany toerana any ambanja commune anankiray ihany zay aloha ny rentsika eto fa zay nananantsika proof any atokantranon'olona no raisina zany ristorina zany any no arotsaka de any mahazo ny taratasy ianao mahalala an'izany ny lehibe ny faritra mahalala an'izany ny mpandraraha rehetrarehetra mahalala an'izany ny vahoaka anambanja nefa tsy manetsika kely na de ny ratsatanana iray a ny tompona andraikitra na ny IGE raha izay faharoa manarak'izay mandeha ny gouvernora reo le voatendry tsy ara-dalàna fa voatendry manitra amin'ny anatin'ny fanitsakitsahana tanteraka ny lalam-panorena izay saika mbola mena fahefana fanampiny ao anatin'le tapahana asa 10 andro lasa izay saika fa asa moa izy iny raha ny tapahandrareo nandraisan'ny didim-panjakana de efa nampitabataba ny faisamon'nym-pirenena de ohatran'ny emotra kely ohatran'ny andry ka izao mba mangataka izahay mitaky izahay aty nivon'ny fanoherana izay mijoro ary fanina sy hobalizy aza manao fitondrana amin'ny tanila aza manao fitsarana amin'ny tanila za tsy miteny hanody anareo fa miodiny io kidiaratsarety tony kidiaratsarety a ny fiainam-pirenena sy ny fitantanana zany raha-pirenena izany tsy sanatry atao fifandimbiasana ny amponjany tsy sanatry izay manana fahefana de apiatry zany arak'izay itiavany azy a ho famalina faty a reo tsy mitovy hevitra ara-politika efa nytadiavany ka zay ny mbola mampiansista anay manao an'le hoe midira tokony hidirana ny fandiniana lalam-panorenana zay nosenosenareo a nataonareo tsinitsinina zay nareo namola vola azy andiniana an'izany a fametrahana alohan'ny fifidianana rehetra zay ho tanterana eto ny repoblika fahadimy imbonana rehetra ty anivon'ny fanoherana ny RMDM izay misy ny tiako Madagasikara sy atoko maro micomposé an'izany a sy mandrafitra izany a ka dia izay angambany aloha no maranako ny anjara fitenenako androany a fa mbola maro ny fotoana fahatsika fampiresaka sy mitondra ny tatitsy rehetra vany fotony any a milaza ny zavatra tsy misy inona moa ny antony mba hahafahana manatsara ny fiainan'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny mba tena ho tombotsoan'ny vahoaka ny sitraka zany arena ananany zany a de mila olona mahay mila olona mandray andraikitra zany eo mafitondràna ny raha-panjakana zany a fa tsy hoe araky ny teninao teo hoe resaka népotisme no tena favorisena ato anatin'izao fitondrana efa tsapa sy hita miarary loatra zany amin'ny fitantanana an'izao raha-pirenena izao dia ny amaranako ny tenika ihany koa dia inona no antony ny antony de satria ny toetsaitsika amin'ny ankapobeny de efa toetsain'ny afrikanina tany amin'ny 20 taona lasa fitiava kely fitiava-pahefana fitiava-mboninahitra na manam-pahaizany io na tsy de ampy fahalalana io a na olo-tsotra na mpitondra kely eto ianao na mpitondra lehibe arino na mpitondra salatsalany na anivona atoko io na anivona fikambanana na anivon'ny fiangonana de hity zany fitiava kely fitiava-mboninahitra fitiava-tena diso tafahoatra no mahatonga an'izao firenetsika tafahitsoka sy tafalatsaka ao anatin'izay fahantranalan zay ka dia zay no anjara maranako ny anjara fitenenako a sotra tamin'ny fanetanana fa dia deraina manokana mihitsy namana faniry a amin'ny fahavitriany sy ny fikarohana ataony a ary ny fanekevitra zay hoetiny eto amin'ity fandarana Miara Manonja ity de zay nametrahako ny veloma mandrapiresaka amintsika rehetra mpanaraka zao fandarana zao ary isorana ihany koa ny teknisianina rehetra izay napita sy ny karakara izao fandarana toy ny mazatraka dia veloma mandrapiresaka indray a tompoko lasy tompoko vavy makasetraka ny solombamoaka ny Madagasikara fetra itsika tamin'izay fanehoan-keviny izay
ny zavatra nresahany teo a de hoe mba engany ary zay tokoa nge ny fototry ny nananganana ny CFM na ny filakevitry ny fampiavanana malagasy ny fototry ny nananganana ny zany ACD2 zany mba tsy isiny zany tsony esprit revanchard izany ary mba tsy isiny tsy maty manota ihany koa nananganana ny haute cour de justice reny rapa ratsana fitsarana sy androm-panjakana samihafa ireny de mba ialana an'izany ny zava-misy takin'ny vahoaka sy ny takin'ny fomba fanaovana politika matianina ary takin'ny tena fitantanana ny raharam-pirenena araka ny tokony ho izy mampalahelo anefa ny zava-misy raha ny hitantsika amin'izao fotoana zao hoe tena miborika ary tsisy miraharaha amin'izany fisiny zany androm-panjakana ny sasarana sy tena napetraka araka ny tokony ho izy sy tsisy miraharaha zany resaka tena hoe vomera samihafa zay manana ndraikitra mifanaraha-maso sy mba ho balizy ireo mpitondra fanjakana sy ireo akaiky mpitondra fanjakana fa dia tatakiny hoe ny zava-misy zany dia everiny fitondram-panjakana fa sirandoka zany ny raharam-pirenena ka andramandramana na androkandramana isak'izay mahatsiaro tsy sirandoka tompoko ny raharam-pirenena fa tena fiainany voaka sy ny firenena zany ka tena mila faiza manao faiza mitatana faiza mitondra de zay no hamaranako ny fisaorana antsika rehetrarehetra dia manome fotoana ho amin'ny manaraka indray de omeko ny namana Rabe Mananjara Arina ny famaranana ny Miara Manonja tamin'ity androany ity. Zay ny hoe la tongolasy tombovavy fa dia mifarana treo zany ny Miara Manonja tamin'ity fotoana ity isaorana ianareo rehetra nanaraka hatramin'ny farany na ny teto toerana na ny tany velany tsara ny mampatsiahy zany fa dia telo no vahiny teto teo ny tany amin'ny faritra Rabe Manantsoa Benjamin izay sekretera général ny RMDM faritany Fianarantsoa sady mpandrindra ny tiky Madagasikara ny amin'ny Matsihatra ambony teo ihany koa Andriamatoa Julien André Morasata ankoatra amin'ny mpanao politika azy dia administrateur civil classe exceptionnelle izany vahintsika teo zany ary namarana azy teo ny solombavambahoaka fetra araka ny fahalalantsika azy lany tao amin'ny boribory tany fahadimy tamin'ny alalan'ny tiko Madagasikara dia samy ho tain'Andriamanitra isika mianakavy raha ampitsy ny ray veloma tompoko.